Maty ho velona. Nosoratany Axiel. Ho velomin'ny ony miajanirina. Saloy. Vantso. Ny Ravo. Miaraka amin'ny Bruno. Ragoto. Ary Sinèse. Anjardivana ndraiky fiosina natotosa. Andro voalohany. Ahoana tsara hoe ridina? Tsy tokony hiaraka tsony hoe zasy anao. Endry mamy tsy mankasitraka amin'ny fiarahantsika hono mama. Ialain sy lelizoko ny tena mamoky azy andany fifankatiavantsika. Fa inona aloha ny antony? Ny antony? Tsy mifanentana hono zasy anao. Tsy mifanentana hono? Tsy azoko. Vangasika manao fitondran-tena tsy mendrika sa mbola tsy ampy-taona? Tsy zany rery mamy a. Fa inona ary? Lazao ny antony. Ary tomany ianao? Dina. Avela ho andry Sandro mamy a. Tsiry Dina. Tsy maintsy lazainao anany ny antony. Etso fafako ny ranomasinao e. Zay. Ary aza mitomany tsony moa rery malalako a. Dina. Tiako ny ianao e. Zay mahazo anao mahazo anahy. Toy ny aty sy aferotsika ka raha toana ny aty marary ny afero e. Za koa ny ety anao e. Koa zany ary aza fenina anany ny antony fandavan'ny reninao ny fiarahantsika e. Ka sao dia tezitra ohatsy iny ianao ka. Tsy misy tezitra zany io e. Marika zany a dia eto horoako ny malalako. Zahy dia mba lazao amin'izay moa kia. Tsy avelany ao an-tranony miaraka aminao satria... Satria nahoana? Satria ahoana ireny ilazako azy e? Tonga dia tsoro morodina. Satria za fotsy dia henao somary mainty. Nrazanay koa ny taranakandriana avy any am-potopoina. Ankoatr'izay ny fianakaviana isika mpanan-karena avokoa fa ary ny fianakavianao maro ny manitra. Ary ny finoantsika rahateo tsy mitovy rahateo. Ay fe mbola misy foana ny fanavakavahana amin'izao andro efa mazava zao e. Zany hoe raha azoko tsara dia zasy anao tsy mitovy volon-koditra, tsy mitovy ary am-pianakaviana ary samy hafa finoana no tsy anikan'izy menatazokonao sy ny reninao ny fiarahantsika e. Dia zany ve ny toe-tsain'ny mamanareo na dia mpampianatra eny amin'ny oniversite sady dekôna azy e. Mampalahelo ka. Tsy adala akory manaiky niaraka aminao ry mamy a. Amiko ny fanany maha-olona ary manana ny endrika itiavako anao koa ny ianao e. Ary tsy fadiranovana ihany koa nareo fa mba mihinana sy mitafy madito ny olon-drehetra. Ary raha ny finoana ny tsy mitovy, moa ve tsy fataholana an'Andriamanitra ny zava-dehibe amin'izao andro izao? Eny, ka hoana ary zany ny amintsika fa ny fianakavianao ty zany tsy tia anako. Tsy miova ny fitiavako anao n'iza ny entsikantsika e. Lelizoko koa ny tena manaratsy anao an-tranonay e. Sady amin'izay izy miseho mahay mitsikeranao tsisy ohatr'izany satria hitany miaraka matetika hoantsika. Oay, ory mamy a. Dry, fa iny ty manaitra anao tampoka teo? I Lili ry mamy a. Inapitany arabe iny izy. I Lili hoe? Eno a. Efa dia fa nahitantsika teo izy. Sady nanaiky molotra dia avy eo nangarika. Aleo andeha aloha fa sady efa riva fa manaraka indray miaona ka. Veloma ianao. Dina. Dina. Tena lasa izy marina ary adinona hatramin'ny nanoroko anahy. Eny. Miandry azy any an-tranony koa aza mbola tsy fantatra. Asa e. Indrisy ry Dina. Afara samy amin'ny arahana koa ty androany tika. Fa ny lanitra manga nandritran'izay herintaona mahery ny fankatiavantsika izay dia tsinjoko rakodraona matevina ankehitriny.
Dia koloha hody fa tovariana eto an-jaridaina tanana reny eto fa tsy. Fa ahoana zao tratrarivo zao Rodina? Fangatsy hoe mirava amin'ny 4 nareo isaky ny alakamisy sa niova indray ny fandaram-potoananareo e? Ono a? Aleo dia ho tsoroko eto ny marina fa rehefa mena ena tsy mamalanao izy ry Alain. Motsy efa injato kely tsika tato an-trano no nandraran'ny kalamaivan-doha io tsy fanadala amin'le jolamboty iny nefa dia ranona hidina andamosingisa fotsiny zany. Fa angaha dia mbola mifanadala sy mifandray amin'izany lehilahy zany ihany izy io e ha? Tsy totsofina tsy tondro-molotra fa ny masokoro zao mihitsy ny mahita azy roa fampitositoso ohatran'ireny tsy ho faty reny ery an-jaridaina tanana reny zany. Eno a zany. Efa ela ry zareo ny tazako fa tsy nahita anahy mihitsy. Amin'izany ny anabavinao sy nenika ery ny fanondakondana amin'ity faikan-dehilahy. Tena tsy antony mihitsy tony. Fa ny tena mampisonitra ny ambavavoko dia ry zareo tsy henatra tsy tahotra fa dia mifanoroka mihitsy inge. Vehivavy tsy vanona. Nahoana dia mamerika maina toy izany nareo? Izany ny sahazany olona mpanala baraka fianakaviana ry kalan'ny ty a. Ekeko fa mivalala misy moa mpilaza toa andriko mahay loatra e. Tsy efa nirarana moa ianao tsy vary lava amin'izany lehilahy tsy ahoatsy ahoan'izany Rodina. Tsy mila an'izany zao dahako mihitsy aho. Oka izany azava amin'ny oloha kelinao io. Fantana ange izany ry Alain fa tsy mody ato an-trano mamao androany fa lasa nitondra am-pianananao voyage d'étude e. Dia izao izy manara-po ohatry ny banga amin'ny alina mampiaraka amin'ny fatin-dehilahy zao. Moramora kely ny vavandriry lelia. Ka izany marina e. Fatin-dehilahy andripaizany zanak'olona. Raha manakambo retsiny ty a dia mba lehilahy manan-katao sady fa za ohatry ny ata diavina. Na marina mihitsy izany Lilia, marina mihitsy izany. Sady iny andriny ve tsy ho mpanasany tongotry John fiancé ako ny tsarany. Fangakory rehefa vazaha moa aminareo dia anjely. Misy amin'ireny koa ny ambody mitafy io zanak'ondry. Ary azamba John no arindry amin'ny ambody fa maty keo ndry a. Sa inona ny fiheverandry any Alain miara-miasa amin'io? Dia mbola tsy mainga mila indry fanondrono ny tanako Rodina. Dia izay ro molotry indry. Ary foany manomboka mason'andro ny fifanadalan'indry sy izany fatritran'olo zany. Fatritran'olona iny na tsy fatritran'olona tsy anareo e. Rodina. Ka tsy saraka aminy izany ry io a? Niza na ratsy na koa anenjika. Tsy aravan'ny fitiavana ivelively. Tena vehivavy tontolo bitana sady tsisy nanazy mihitsy ty. Ary ohatrany misy loka mainy any an-dakozia an'izany e. Tena fofona tsara maso mahay mihitsy izany ka. Oka jereko amin'ny mihitsy aloha sady aka an'le ambina mofo dipaina keo maraina fa atao noana koa sa. Andraso jereko. Oay, tena mahita teraka ny lokako tato marina. Lozy ty. Mamina saiko na andro azy nefa ty tsy mba malala mijery azy akory. Mamia! Or mamia! Ho avy ary totosa eno ahoana izay tompoko? Fenao ty ve dia efa mamono sofina mihitsy sady mitapon'orona ny tsy mba mare an'ity loka mainy doranao e. Za manjaitra rian'ny efitrano ary indray mare azy. Izany fa namerindesina tamin'ny tao any efitranoko ary totosa eno fa azafady. Tsy mandrarahany izany ahy e. Mba jereo kely aloha ny loka nasaiko nandrahoana tato jere. Kila may tsy misy horaisina. Tsy manaiky an'io ary mamy fa tsy lohinao ny tsaramasoko ny doranao a. Tsy fananiko ry ary totosa eno fa ifonao. Tsy mandraraha izany aho fa lasa ianao mitady loka solon'io. Ary nakaiza koa mofo dipainako nataoko teto akaikin'ity fitoeram-bility teto. Mofo dipaina? Tsy mba nahita an'izany kosa aloha ahy. Enao anery mamy napirina lakozia tato e. Lazao fotsiny marina fa nohaninao fa zazà fotsiny nodinao amin'ny manganeto a. Tsy nahita an'izany aho marina. Ka izy ary ny nakazy teo e. Menja. Izy ane ka niasa alina ka tsy nody hatramin'izao e. Sao very mamy ny toetranao nefa zaza mba mitsetra amin'ny makamboty ianao sy menja. Mahita vehivavy momba tsy niteraka ianao dia manararoatra amin'ny fahatsoram-poko ery. Tsy hitako mihitsy marina izay mahafinaritra ataonao ato an-trano ato ka.
so fianarana zao ny ambony aminao fa ny raharaha ato an-trano toa ifanjananao amiko ihany. Efa mba nizaka ny manao raharaha rehetra ihany angary totoa e. Na pilotrano na sasalamba na fitsenana na pasoka. Efa zano mandraikitra an'izany akoatran'ny raharaha hafa e. Saingy mba diso kely fotsiny aho tamin'iny loka mahiny fa variana ny anatra tato any efitraniko tato e. Zaza kely ary ilay kely tia ka patorianao amin'ny lango malefaka eo fa ndesy loha ny lokako sy mofoko a. Tsaramaso misolo tsaramaso ary mofo dipaina misolo mofo dipaina. Izay ny amin'ny fantatro. Afinina indray izany gidagida zany Rabofy a. Vao any an-tokotany marina dia efa mahareny feonareo ohatr'ireny indrenika. Ay, tonga ianao anaka. Tsy izany ho afa nidora mamy tato indray anie ny tsaramaso nasaiko nandrahony. Sady ny ambina mofo dipaina koa tsy hitako fa nohaniny angamba. Raha le mofo indray aloha dia izany no mipetaka azy Rabofy a. Efa tonga teo amantsy fa nareo ngamba samby variana tany any efitranonareo taniko. Za koa raha makabiavin'ny andra dia hitako ilay izy dia tonga dia mipetahako. Mipetapetaka tao. Ka ianao kosa ary zandry menja manona avy niasa ka inona moa ny tsinonao amin'izany. Fa ty lokantsika nidoranjandronao ty izany ny lozako. Tsy bileminy izany Rabofy a. Zao a. Ndao tsika mianaka hikaly any amin'ny hotely fa ny vola indray efa rezika any ety amintsika. Sady vao nahazo daba vaovao milay be ange aho e. Irozitsika irany tanàna. Nahazo inona tsara hoe ianao menja? Fiara re zany Rabofy a. Aiza koa ary nareo zany tsy maraka ny inona mihitsy. Vao nahazo fiara ianao. Tena mihetsiketsiky mihitsy anie ty zanako ty zany e. Tray zany afaliako marina. Zao a. Ndany ianao misolo akanjo amin'izay dia lasitsika fa azabe Satimay indray. Anao metimety tokoa moa zany. Zay mihitsy. Ho any amin'ny hotely sy balady amin'ny fiaran'ny zanako vaovao ve ka zany indray ve ka anontaniana. Fialahy kosa Ramamy a. Revy eo amin'ny rano nampangao ny vary maina ny lahy fa sitrapony any lahy. Solan'izany Rajoko efa zatra miafina ety e. Mahazo fafinaretana nareo e. Sirakolesy bainina. Ary tandremo kosa dia doralina indray ny loka hoentinay avany raha riva fa amboariko e lahy. Sady efa velompotsy ny letsinareo ny mbola misenina indray ato ambovatoko. Zay lesy fa hiala zay bainina. Mafy tokoa rehefa tsy anasa. Samboka ambodiny tezainy neny torasehany tato mantsy izay ireo lahy nefa ny dala ny tiany kokoa noho izaho. Ny garama sy milalao vola moa zalahy ka biby ty sy manadino ny raitapo aminy. Ny omby mahiko tokoa moa tsy le lafiny namaniko. Tsy kivy aranga fa hitady asa trany a. Omaniko tsara ihany koa fanadinana fandraisana mpianatra polisy sady tsy hoela raha teo le izy e. Ardina ndeha aranga hitsorika kely hijeana azy any ampianarana fa ohatry ny manana anasy azy zany ka. Zao koa no mba misy fotoana malalaka kely atao trano e. Io mana dia andeha mihitsy ka. Dina, manahoana ianao? Oay, i mamy. Salama ihany fa ianao manahoana? Ary to ono a, ohatra misy mangana ny tarihanao zany tio. Zao no izy ry mamy a. Ny vonoany Alain a. Andray, tsy rariny kosa zao ranga. Vehivavy ve no anaparana Sandry Dela? Vokatra le nahitany liliantsika ve zany ry Dina? Voalasanao tokoa ry mamy a. Taranja manavanana azy raha teo no mitatibolana sy mamendrifendrina ao an-trano azy. Tsy tao an-trano angano mamanareo? Tsy tao izy fa nitondra mpianatra nanao voyage d'étude tany an-dranomasina. Dia ahoana? Tantarao anao hoe ny zavatra nitranga ary meo anao aloha ny kitapinao etiko e. Andraso ary fa ho tantaraiko anao e. Sady mampalahelo no mavaky fo indray izany nahazo anao zany ry Dina. Fa mba ohatra n'iza loatra re izany izy mianadahy zokonareo zany. Mbola ho hitanao izy ireo fa zahetim-po ianao ry mamy a. Ary dia tena alehako any aminareo any mihitsy ka. Tsy rariny mihitsy ny tsininy. Tokony izany ho anaparany atezerany fa tsy ianao. Sady efa vehivavy lehibe mianatra eny akatsony ianao e. Sa zareo tsy mba manana olon-tiana. Nefa lilizokonao aza miaraka amin'ny vazaha.
rehefa vazaha tokoa moa tsy misy ady hevitra fa tsara vetraniko. Sady zany io izy hoe mpanangana zone France no nakany hiara asa aminy. Dia isaotra zany kosako. Andry zareo zandry mamy fa ny momba antsika no dia everina. Ny fanapakevitry mamako koa ny mbola rarabe. Fa fanapakevitra hoany zany ry Dina? Ho alefa mamao an'io fianarana any an-dafo ny ahy. Any an-dafo hoe? Zany misy dadatoanay mipetraka manko any Suisse dia anony ano alefa mianatra. Nefa ina kory fa izay ampisaraka antsika ihany koa ny tena antony andefasany any. Dia roviana hoany ianao no iainga ary? Nga ela tsony amin'ity farany volany ity hoany. Ay vary lalina indray zany ka. Ka zany indrindra nge no ilazako anao hoe andeha ny momba antsika aloha no heverina. Fa inona ary no hevitra hoe? Andehantsika andositra ary mamy. Andositra? Hitady trano lavidavitra ao faintsika dia hifindrany ary samy hitady asa. Manana firavaka volamena maromaro koa azo amidy ivelomantsika mandra-pahita asa aloha. Tena tsy mety zany ry Dina. Fa ahoana ary mamy a? Voalohany aloha fitiavan-tena ny anara mankasitraka an'izany satria no ny amiko no andaozanao ny hoavinao sy ny fianakavianao e. Faharoa tsara kokoa raha mandeha mianatra any an-dafy ianao fa mandritra n'izany kosa hitady asa sy anomana ny tokantranontsika ho voataninao rehefa vita ny fianaranao avy any. Telo taona be izao ny hery mamy ny faharetan'ny fianarako any. Dia tsy hifankahita aminao aho zany mandritra n'izany. Tsy tantiko ka. Ka ny mahasoa aloha ny mahafinaritra ry Dina. Didimaso asiam-panafody ihany koa ka mareta fa hanana ny soa e. Tsy zakako zany ry mamy a. Tiako ny ianao e. Tsy fahitananao herinandro azy efa mafy amiko. Sa kosa efa leo mifanenjehan'ny tsy tiany fiarahantsika ianao ry mamy. Manina nefa raha tsorina fa te saraka amiko ianao e. Aoka izay ry Dina fa tsy tohako ny ranomasinao marina. Tianao ary angamba tsy araky ny ampozinao akory ny alehibe ny fitiavako anao e. Fity tsy voafatra ary tsy voafetra ihany koa ny azo Dina ka na ny fotoana na ny elanela-tany aza tsy afihezana fitiavako anao zany. Tsy ny saiko sy ny fokontsony anie no tianao Dina fa ny fanahiko manontolo mihitsy. Dia ny fanahiko maha-olona ana. Ekeko fa tsy mora velively amiko ny tsy ahitanao mandritra ny taona vitsivitsy kanefa zany no ndeha verina ho zezika vao mainka ampandrombona ny fifankatiavantsika e. Dina. Tena tiako ne ianao e. Eny e. Tena tsy foko. Ary ianao ve aloha tena tianay e? Laha zao izay tianao anaporofoko ny fitiavako anao fa ho tanterahako tsy misy atakandro na hamozako ny aiko aza. Mety zary ianao atanjatsaina ka isikina amin'ny fianaranao any an-dafy. Izay no angatahako aminao e. Manaraka izany andeha hidina any ambanivohitra amin'ny sabotsy ka tiako raha mba hiaraka amiko any ianao raha afaka e. Ho fiarahantsika farany alohan'ny fiainganao no any an-dafy mantsy io. Eny ry mamy. Ekeko avokoa ny fangatanao satria tiako ianao. Dina malalako. Mamy tsy fako. Sabotsy zao zany no ahitany Dina faraniko. Zaho koa moa tsy maintsy hivarotra ny kisoako amin'ny arainy soany ambanivohitra fa efa fotoanan'ny fanarahanay sady efa kely koa sisa ny vola mba tahiriko nanomanako an'ity fanadinana ataoko hoatsyhoatsy ity. So kosa aloha fa tsy fantatro tontoseny hoe manana fiompiana any ambanivohitra ahy. Very mantsy fa mitsidika havana sy mamangy ny tanàna nabe fotsiny no nalehako isaky ny mandeha any. Mentsa moa dia efa 10 taona izao no tsy nidina an-tany fa variana amin'ny fiainana eto an-drenivohitra. Milaza ho be asa sy aferako izy ka adininy hatramin'ny tanàna nabe azy. Variana koa azy zany laka. Tsy henoko akory zany olona miditra ny tranoko zany. Izy miaraka angamba izay ko. Ahoana ary mamy? Ahoana tompoko? Nakaiza ny pataloha amin'ny menja le maintimainty vao nividiana iny no tsy hita miaho tokotany eo nefa ianao no nanasa azy ankeo maraina?
miara-mia amin'ny lamba rehetra ao ihany fa hoaiza moa e? Voa ilay tsy fahazy eo lany modigisy eo miatonao amin'ny fanazan-damba ao ihany ka. Fa ataoko aiza raha mora zoika? Ka tsisy letsy eo samy tapo ny fiheverany lany aika rahanao raha tsy izay pataloha anjanako izay ry mamy ahoana ary zany. Andraso hoe jereko ndeko boy eo raha mahita azy eo lahy endana. Tena tsy ao tokoa le izy nefa ny lamba sisa ao daholo kio. Fa heverinao namorona manko izay Za ndray aloha dia tsy tia lala ary lery fa soloany lamba alako ary tsy nisy nangalatra lamba akory tao fa raha nisy an'izany dia tsy tazana tao tsony reo lamba sisy reo. Ary ahoana kosa moa zany asainareo manolo ny patalohanareo ka ndraikitra izay miandry trano kosa zany ry mamy Elahy mihitsy rangano ny laisan'izay fa avoay sao dia lahy lakoko eto tena miteny an'lahy zay. Tsy nisy nangalatra an'izay patalohanareo zany raha zoka eo fa aza manendrikendrika. Mery mamy ny zavatr'olona fa pataloha vaovao sy lafo vidana iny Tsy nakan'izany aho ary totoa. Ka ina ry no ataoko eo ka soloa ery ny zavatr'olona tsy manam-bola amin'izany ary totoa. Soloa izao ankehitriny izao lesy fa tsy tia lala an'izany Tsy manam-bola aho fa ataovy izay ataonareo mba ianao rabofo fa ho ampireveko androany finy ty ataonareo Zany rangahy tatazo rehefa tsy han'olom-balam-bandy misaranareo reto fa aza miady eo ka tsy nisy anaiko vonoana fotsiny eto avy aloha fa tena ampinanako ty rabofo fa misy amilay iny enilary levi zay tinyko mifanampony zay fa tena feno rano tarehany sangana resy fa azy eo lahy mody mitsirareo sa za nitsaka izany no andrasany lahy maty ahy marary lamosiko mifona marina aoka re izy romenja fa ampy izay fahatra eo izazy io marina aoka izay oafa efa mifony izy ianao novako azy ianao koa efa diso mamy mbola manohatra ianiko soronafony jambany ianao ka vovo milana ka an'olo ve lasa tsy an'olo ny patalohako ka eo fa hosoloko fa aza vononareo marina every lahy tsy arako angaha iny sipatarian'ny lahy iny ka tsy mahita vola prevenana iny lahy dia mipatalohan'ny tary no amidiny lahy za nge lesy tsy paisiko ao amidiny lahy tsy marina kosa zany moa ianao ty ka manadala zanak'olona ihany koa rariny ianao raha ho faiza mimenja toy izao tsy asa nanana kanefa vehivavy no ilingilingina erahana aiza moa ny tsy hangalatra ditran'izay zasy zany marina sady sipa tsy mifanentana amin'ny akory ange zany rabofy fa ahoananaka roa ny zanaka deba sy tsara bika sady mengy fatratra reny nefa nedala tsy taviny tsy volony fa bandy mafiady io zao vorondolo sy ray lovo milahatra zao nge mifahitana azy ay olona tsy mitovy saranga amin'ny akory zany ka zazadala ny vidin'ny patalohanareo rangala zay namiko fa aleo zany ho any 5,000 ariary le tia vidiny 5,000 so mba tsy rariny kosa fa lamba sogaga ny fiheveran'ny lany iny ka tsy tia lala fa zay ny vola omeny lana ratsy zany ka roa lahy pataloha importé ohatran'iny raha mahita dia toy zany no zavanitranga ry dina zany no natonga na nivarotra kisoa telo be zao taminga rainsoa hitanao teo reny fa dia tsy maintsy hanome ny vidy pataloha menja akoatra ny vola ilaiko tsy rariny kosa ka eny mahireza ry mamy mahireza malalaka izany fa mbola ho avy amintsika ny maraina ary tokony omeko anao fa taoko tsara ny fianarako any andafy matoky fa hoendy ary ivavaka sy anoratra tsy tapaka ao anao misaotra betsaka ry dina matoky ianao fa raha mbola velona ny aiko dia tsy tia olo-kafakoatra anao ahy ny androko sisa rehetra dia atokako anorenana an'le tokantrano mamy novisitsika ifampivavaka tsika ary ifanoratra araky ny voalazanao misaotra ry mamy fa andendre aloha vadika ny resaka ry dina eny ry mamy rahatr' izay ka itokantranotsika dia aiza no tianao hipetrahana any andrenivohitra sa aty ambanivohitra fanontanianao ny tonga aloha fa voasaika lazany hevitro mihitsy raha vao nahita ny akantony tanànanareo aty ambanivohitra aty fa ahoana ry dina ndrivitra madio ny tany malalaka azy ivalaparana tsara ny fambolena sy ny fiompiana ny fiarahamonina atao tsinjoko mahafinaritra raha ohatra an'ireny fandraisany ray ny bory sy mpiandry tanànanareo ireny no dinihako
Mangony fotsiny atsara ny zava-boary izay tazana. Marina tokoa izany Rodiana, mbola hafa ny ity lavitra ny tabatabany renivohitra. Jereo nge ty vary manoloana antsika ity. Mahafinaritra ery no mitazana an'ireo ganagana ty milomano aminy. Indreny koa ny voropotsy maro manao andihany mamonjy sisin-drano irepitatsika ery izay anireny zozoro to mifampiantso amin'iretsy voahirana mamelatra ny voninkazo ny ao afovoan-drano ka mitsiko mamaly azy. Ny rivo mitsoka malefaka kosa to misangy sy mampandiny ratsany ery anala maitso mavana ampitandrefiny ery. Tena mahafinaritra tokoa izay tazanina. Ary izany fahafinaretana eo anivony zava-boary izany ny itiavako ny aty ambanivohitra ka nahatonga ny faniriako hoe maninona mory mamy raha atytsika no manorina n'ilay tokantrano pahasambarantsika rahatrizay. Mitovy faniriany zasy ianao saingy ny asa fivelomantsika moa ahoana raha hoe any andrenivohitra tsika no miasa? Tsy ahasakana antsika hanorina trano fivatanana aty isan-kerinandro izany ry mamy na dia ho trano bongo aza no vitantsika. Dia amin'izay ho trano bongo misy ronono anadenontsika ny asa saran-dasa mandritry ny herinandro. Izany tokoa. Sady hafanay ny fitiavana anaty fahalalahana tsy ho toy ny ankehitriny. Toy ny manonofy ataondreo tao Paris eto tsika koa. Tsy aloha miomana amin'izay hamonjy fotiana. Jiro mamy ekeko fanofy izany saingy nofo mbola ho tanteraka raha tiantsika. Mino izany sady avelao aloha iankina kely faraparany toetratranao fa izao no fotoana farany rahantsika alohan'ny andehanako any an-dafika. Afaka 10 minitra tsika dia miaika. Avy indray ary izany malalako be an-tany izany raha hiakina eto tratrako hoe. Dia reto izany raha zoky ny vidin'ilay pataloha very marino tsara fa 5 alina iray reny. Oary isaiko hoe isa 2 3 5 complet rehetra reto merci bainina. Ok. Ary satria efa eteny ianao ry mamy dia aleo lazaina aminao fa misy fandaminana ataontsika atao trano sa ahoana ny hevitra ry menjy? Mety mihitsy izany rabofy ka tonga dia cause io aminy fa za koa maika hiala izany hoe zao ilay izy ry mamy eny tompoko? Hividy fanaka maromaro ny mienjana io saingy ny efitrano eo moa terika tsy atonina an'ireo entana vaovao vidiana noho izany rehefa nandinika teto izay mianaka dia ao an-dakozia ngamba ianao no mipetraka sady malalaka ihany eo fa ny efitranonao kosa aleo asiana an'ireo fanaka vaovao vidiana mienja ireo satria mila efitrano fandraisam-bahiny manokana koa izy amin'ny afera ataony indraindray io dia any an-dakozia indray ve izany any mipetraka? Maninona nefa ry totoseno raha ity efitrano ty hatramin'izay ihany no avoazina? Ka efitrano fandraisam-bahiny vaovao azy manokana no ilainko. Dia za zany tsy maintsy mifindra ao an-dakoziako. Indray alary le rifa ho be mokondoa. Rehefa tsy hipetraka ao an-dakozia lahy mandehana ny tokotany miara-mipetraka amin'ny tôtô. Za koa ny tompotrano dia za mandidy. Zay mihitsy rabofy Ianao ny zandriny ry mamy ka tsy maintsy mandefitra. Sady mbola tsy hanasa ihany koa ianao ka ianao indray ve no hibahana ny efitrano tokony ampiasain'ny zokinao sasatra miaro ohatran'izao? Mety amin'ny lahy koa letsy ny ao an-dakozia fa lahy ny mpandrokaly ato ary lasa lahy mihetsika mamindra ny entalahy fa za andeha hidily zao sao dia taraiketo dia tandremo koa sao dia mipitsika ato amovo ato lahy fa mbola nampy anay apiditra ny fanaka entiko amin'ny daba avy any zay fa andeha hiala rabofy Dia re anako dia mahazony tsara ary ianao ry mamy mandehana mamindra ny enta-kelinao any an-dakozia fa inona koa ty mampanjonitra anao ohatran'ny lanitra very tongobola eo Aiza moa no tsy anjonitra rehefa resony be vola sady tsy masy teny tahaka ny rimenjy Ny vola ary ilay kely ty maranga mba mitadiava vola raha te oatra azy. Aiza moa no hitovizany manam-bola sy ny tsy ambara efety saranga tsy mitovy velively izany. Ary izy koa ne mba matolotolotra vola sy fitafiana ho aka andehanao an'izay ampalahelo anjanako indray ary ve aminao? Dia ianao izay isaka ny taom-baovao mba ahitako vody akoho kely na taba-damba anaovako saron-doha. Dia za tsy izy mampiritrano fa sao tonga hoe amin'ny menja sy ny fanaka vaovao vidiana
dia ato an-dakozia indray zany ny hevitrano lary mamiko. Zao tokoa ny hoe ny oro tsy mba havany manana e. Tsy toy ny zanak'Anadà intsony no fitondran'ny entosenao fa dia mpiasa trano tsotra zao fotsiny. Ary dia mihevitra anao toy izany koa menja fa nanadino tanteraka ny maha-piraita-po anay e. Hatramin'ny sakafo avy aza mono efa misy fihavahana ato an-tranoko. Fa na ny laoka matsiro sy tsara endo no azo mianaka ary ny roa matsatso kosa no mba anay e. Fa le batalohan'ny menja lasainy hoe verika tsy aiza fa ao an'hevitranony ao ihany koa. Masoko mihitsy no nahita an'le izy tamin'izaho nasainy nampirina ny hevitranony tao amiko maraina. Kanefa dia izany ny endrikendrehany no nangalatra azy ary dia notereny anefa 5 alina ariary mba hosolony. Ny vonina azo anahy moa manginy fotsiny. Dia voro ohatran'ny daka ny borika inona moa e. Tsy maninona fa angina e. Ny fanadinana izay hatrehako no ndeha maniko tsara. Fa ny mahalasa eritreritra anako moa dia dina tsy mbola naharaisako taratasy hatramin'izao. Inona loatra ireny no antony? Ory mamy a! Mamy eo? Ahoana izay ry totoa? Mba avelao mihitsy aloha ireo boky sy kahie lavanao ireo fa tsy avy tany zavatra ka aizaka amin'ny fakitera manaritra nytony taratasinareo tony avy ny tsirenareo. Efa saika ny kakeriny alika tao tokotany tao izy fa tsisy mpandray. Zany very totoa? Tiany taratasinao fa andeha hamonjy ny efitranoko ahy e. Misaotra betsaka ry totoa. Taratasy avy any amin'ny dina angamba ity ka. Nefa to tsy avy any an-dafy ity fa avy eto toerana ihany raha araka izao fitomboky ny postre izao. Avy any ambanivohitra ity marina ko. Inona ho no volaza ato? Ambohi masofa ho any mamy. Mamangy sy mirasoa. Ny vaovao dia matin'ny ramoletaka avokoa ny kisoany sy aty ambanivohitra. Kora azo atao dia midina faingana aty. Izay fa veloma ho raim-bozy. Fa aloza inona re ty Andriamanitro? Matin'ny ramoletaka avokoa ny kisoako any ambanivohitra. Very marina. Fa dia inona loatra re ty vitako ty e? Tsy maintsy midina any aho zany rapitso. Dia ahoana no ialako ato? Alora angala zaiko amin'ny toto hoe misy avy ny tompoko vavy mama marary mafy any ambanivohitra ka tsy maintsy midina any aho. Zay rangano ataoko a. Tsy maintsy mandeha any aho rapitso dia rapitso any. Dia maty fongana tsy misy miangana tokoa reto kisoako tratran'ny ramoletaka tany ambanivohitra. Viana re vao fongotra any ambanivohitra reny aretin'ny fahavalon'ny fiompiana ireny. Mbola tsy ampy tokoa mantsy ireo ingénieur momba ny fiompiana mba hanampy sy hanoro hevitra ny tantsaha e. Ary iza koa moa no ampy fa ny fianarana amin'ny tantana orinasa sy ny birao no maharivo ny ankamaroan'ny tanora amin'izao ko. Mbola vitsy ireo tanora maniry ho ingénieur amin'ny fiompiana toa andry dina e. Tsy mahagaga tokoa raha tindridina ny mipetraka any ambanivohitra rahatrisy satria momba ny fiompiana indrindra no fianarana nataony. Fa mba ahoana re izay any an-dafy any? Izy ty mbola tsy naharesako taratasy foana efa 2 volana izao. Very ary ve nadresiko nomeko azy? Izy koa moa no laza fa rehefa tonga any an-dafy vao andefan'ny adresa ho anahy. Zaho tsy mahita tao fa dia sasa miandra ny taratasiny. Tena manina azy mihitsy aho zany. Vao 2 volana izay ny lasa. Mbola roviana raha vao tapitra ny 3 taona. Ory alay a? Ino le tovolahy mpanadalan'ny dina? Le mpanadalan'ny dina hoe? Aiza?
iny mivimbina klaseur mainty manao akanjo ba fotsy efa mitapana sy pataloha jean efa vasokiny iny ohatrany midina amin'ny trottoir iny ve sa? Izy indrindra. Ary angamba epitany arabe izy iny. Ary aleo fofoko amin'ity fiara ity ny karla iny any. Raha mahafaty zanak'olona eo ianao ry Alain dia mba ahoana? Misy dikany iny na raha maty vohitsaky ny fiara eo koa iny. Fantatro amin'izao paoziny izao fa tsy anaiky mihitsy le mitafy volokitra io raha tsy hanambady andina raha vao tafaverina avy any an-dafy-dina. Tsy mila ran'izay taranakandevy fangaro amin'ny rano fianakaviantsika ary le na dia zany ary ry Alain oka rehefa aza tomina amin'ny fiara zany izy ka marina. Koa anie mitehidina amin'ny trottoir fandehan'ny mpandeha tongotra e. Anga tsy fantany fa amin'ny trottoir ihany ny mpandeha tongotra ny tokony handeha. Fa raha voadona amin'izany izy dia izy ny disiko. Ka sao dia mba epita kosa izy kio. Tsy dia lalana izany ary angafa tonga dia poko amin'ny fiara fotsiny. Ry Alain oka hoa i Alain Oay dia loza marina le raha matomboka tapoka avy any akaviany adalana indray no tena voadonako. Tena tsy nakozikosa ny marina ka. Zao ny ianao ry Alain olona tsy mikendrenao akory izao ny vo. Dia atao hoana izao io raha matombo tsirara amin'ny arabe misondra io. Ifijanahary tsy nahafaty anahy marina. Losy ty marina. Toa za mihitsy no mikendren'le fiara toy nefa mba hanepoka ihany. Ty raha matombo misondra eto amin'ny arabe ty zao ny vomafiko. Io ve ho velona tsony? Tena mivoary ianao ry Alain fa aza mena eny eo amin'ny volant eo atao hoana io raha matoy io. Naretsy ka inona moa toko io fa dia miandro kostatsika izany ko. Alain Lily hoe marina tsy reto le nanadazoko ny ty. Sady totsy tokoa le fiara mpanatitra ny dina rehefa andehanatra teny Ankatso taloha. So dia mba za mihitsy ara mikendren'ny Alain zokony ty io. Tsy rehefa tena vandravandra be mihitsy no izy mandinika anahy. Ino fa mivoaka amin'ny fiarany ianao lamarina. Lasa zany le rifa tsy misy diran'lahy eto rikoriko na mijery an'lahy azo miandalina mandehana. Sady tsy mazava mitena ve zany e? Sa inona koa mbola mampiazo azo atena eo? Tena ihany no mahatonga zao. Za mihitsy zany no tetehanyreto ny domina tamin'ny fiara teo. Aleoko hiala fa so ifondran'ny aromotana eto ka. Jery reto izy fa mila tsy ho tompon'ny tenany tsoy. Aleo rangaha ho toizako ny lalana andeha hanala fanadinana tsy. Ny concours idirana officier de police ny miandrana saika nafoko raha accident teo misaotra anao ary tompo. Fa ahoana ihany ary mbola tsy andefasan'ny dina taratasy foana. Tena malahelo azy mihitsy ka. Indrisy ry dina, raha mba fantatrao mantsy fa saika maty voadona ny fiaranjokonao herinandro vitsivitsy lasa zay. Inona reny no ataon'ny dina ny andafy any amin'izao sapotsy fakana izao e. Mba mahatsiaro anay ihany ve izy ihany? Mba jereny sy oroany matetika ihany ve ny sariko any aminy? Ary ny adresiko voatahiriny ihany vare sa verino dia tsy azahoana taratasy mihitsy izy hatramin'izao. Za kosa nandaitra tamin'ilay hoe izay lavitry ny maso lavitry ny fo. Dia ho zany ve? Tsy mihinao izany ka. Matoky azy ary mbola hivavaka ho azy tsy tapaka. Dray marina ohatra ny tena marary koa izany lohako izany ka. Reratsaina koa angamizaka indrindra tamin'iny fanadina nidirana ho mpianatra officier de police iny. Ary maninona moa raha andeha voaboaka any ivelany any mba hakarivo-drivotra any amin'le toeram-panadinana so dia mba efa nivaly tokoa ny fanadinana nalako tany.
tonga eto amin'ny toeram-panadinana aty. Eto koa ara fa nivoaka ny valim-panadinana. Tena izy mihitsy petandrina hitangorona ny oloka. Dia ahoana? Afaka sa tsy? Andraso hoe nijereko. Aiza ny anarako? Tsy misy eto. Tsy afaka zany. Tena tsy ato anaty lisitra ny anarako marina. Tsy afaka. Nahoana loatra ry? Zay marina. Marary zany lohako zany. Toa mafana koa zany atiko zany. Sady mangofotra ny lohaloko. Ohatra ny hafanina zany. Aleo aloha miataka kely eto mihitsy so safotra eto ka. Zay. Eto misy rivotrivotra. Tsy afa-panadinana marina. Very ah. Inona tsony moa ny amiko e. Tsy manaiky an'izany ah. Tsy mino an'izany ah. Andraso jereko fandrono le lisitra teo fa angamba maika loatra ny fijeriko anazy sady ohatra ny nandrono ny masoko teo ampijerena azy teo iny keo. Aleo aloha ekipiko ny masoko dia hitsangana avy eo. Zay. Aleo amin'izay raha ho jerena fandrono. Izy izany. Oay, io ny larako. Io koa ny anarako. Zaka iny voalohany keo. Misaotra anao Andriamanitra. Voray mpianatra ho polisy ary hivoaka ofisier de polisy atsoatsy. Tena afaka. Oay, maneno tampoka ny findahiko. Iza koa zany miantso ana zany. Tena irato ty. Izy mihitsy. Allô? Ahoana lesy rado ah? Elaela zany ah. Inona vaovao? Ah? Tsy de misy letsy fa mba nanao concours de zao afaka zao ah. Ie, vao avy nijery résultat mihitsy io ko. Ahoana? Aiza letsy no anaovako arrosage io fa tsy misy ny vola. Tena faly aloha e. Fa inona no maresaka any amina Roany Antsirabe any aloha e? Hiakatra ty Antananarivo ela. Ano fianarana eny amin'ny université ve? Tsara letsy zany. Tamin'ny terminal angesika zao no niaraka farany. De samy afagabaka de samy paritaka. Ahoana? Ano fatrano aty ela. Iary petraka hoe. Aleo ary aloha zany dinika kely de miantso an'lahako avy eo ilasa ny zevitra hoe. Eny lesy e. Atsoka elaka. Ok, merci lesy. Ahoana koa samy fanirin'ny rado iary petraka amiko aty zany ka. De ahoana koa ny fomba ialako ao amin'ny entoseno? Kanefa ohatra ny mety ampy any zany fanirin-drado zany ka. Aleo raha ngahy hitadefitra ary de hifindratranany amin'ny adala raha vao tafakatra aty izy. Sakaiza tsy mifakafo amiko hatramin'ny fahazazany niara-nianatra koa mantsy rato ka afaka mifandamy matsara zay. Aleoko mihitsy raha ngahy miaraka mipetraka amin'ny rato ka. Ohatray. Fa ngahy de mbola tsy vonona foana nareo Lilia. Zay efa kely sisa de vonona fa i mamano mbola revo miomanao any efitranony ao. Nareo vehivavy tonona ngahy de tena be konkonina mihitsy ka. Manoatra no ireny mpanambady ireny. Ela beko. Itsena ny raha vaviko avy any an-dafina vita fianarana kosa ve de tsy mba hanao metimety ry Alain. Ka de erikerikerera eo amin'ny aéroport vato any Edina raha ohatra ka taraiky etsika. Sady tsy tiako mihitsy zany mandisy fotoana zany kosa Lilia. Eno afy efa kely sisy. Ametaka ny reto kavin-dreto fotsiny ah de vita fa mamao sisa. Mba aingana re nareo ry mama fa za de milona ela be ao anefitranao ah. Ho tareto ane sika e.
tsy alain'ity koa raha andodon'olona mahatsiravina mihitsy. Jereo fa latsaka dia tsy hitako ny nalehan'ny kafoko teo. Keraka tsy. Ianao mikoropaka mampifitra azy eo fa tsy za anetsiny. Mandehana vo ny fiaranao dia afanao ny motera fa ho avy izay ka. Ka efa avy namoaka azy mihitsy sady efa mafana ny motera finareo mianaka sisa ho andrasany. Marina tsy ho tsara eketo mihitsy ka. Dia isy azy dina raha tonga alohantsika oko. Ialainy koa nga mandodina masosotra ka. Ka ho tarany eo atsika. Ahory mama? Ary aleo reto kavina ny vidiany John reto nanaovako fa tsy hitako mihitsy le ray latsaka teo. Zay mihitsy azy zay misy nanaovana fa dia ela loatra nareo ka. Dia mitandrema kely ianao amin'ny fitondrana fiara rehefa avy eo sao dia irimorimo amoatsapony eo indray Ka maikitsika Lilia, tsy maintsy mandeha mafy Fenao ty ve Railin tsy mbola fahita amin'le nandona olona tamin'ny telo taona iny ihany O Lilia, tsy nindrimondrimo anie za tamin'iny fa nikendry an'ilay bandy mpanadala ny diny iny dia laira fotsiny voaka avy eo akaikiny indray ny vodony. Mba mahery andro koa le tara iny aloha Ary le vola-be ny lanina ny tsaboana sy teny amin'ny hopitaly nga dininao Avy eo rehefa sitran'izy mbola nitotofana vola-be koa tsy hanao fitoriana. Sa ianao be vola loatra ka vonina anao accident indray Andorangany dia fa za dehibe sermonina eo ka sady efa vita koa ireny fiomanako fa tandremo kely ry Alain fitondranao fiara. Ary andao amin'izay rery mama Ento ary ny teninao mademoiselle fa menanao saingy izy aloha ny anaranao zafady misaotra betsaka tompoko nampandroso. Ny anarako moa dia lava ihany fa Dina ny fiantsona. Faly mahafantatra anao mademoiselle Dina. Mienja kosa ny fiantso Oka fa tadidiko. Tingamba le sipamamy taloha. Ary tena miamanja be izany Za koa dia faly mahafantatra anao. Ary araka ny efa voalazako taminao tetsy atokotaninareo moa dia saika hitady any mamy raha mbola ato izy no mipetraka. Eve misy vahiny ato Manao any ianao tompoko? Salama tsara anaka. Fa mialatsiny aloha manapaka ny resaka reo Tsy napoziko hoe misy vahiny ato marina ko. Tsy misy tia mivelivelika. Ary ianao koa moa menja tsy mandroso hanina amin'ny vahiny fa atao izy indray no lanin'ny masonao etiko. Tokoa moa mampome akory nareo mianaka. Eny tokoa. Misy zava-pisotro azo isafidianana ka inona no azoazonao mademoiselle Dina fa ohatran'ny fahanandresaka anka oko zao fa aza misahirana renareo zare anaka ny dia hoe sahirana ndeha moromenja fa aza dia misonenika ampitoerana eo fotsiny zato ianao Oka ho azy zao fa dia misaotra betsaka nareo mianaka Ny andro koa ty efa hariva be raha teo ka aleo nga ny antondiako no lazaiko indray ary anaka fa dia eto ny teninao Zano ary izy mianaka fa miala tsy indrindra raha misososo toy ny vonanto tsy mary efosa makaty aminareo. Zano dina ny fakaty tamamy. Efa ho 5 taona izay. Mitady azy ary teo eo naminy satria efa taona teo eo izay tsy niona anay. Ay ve ka mamy mitady avinao Tsy napoziko marina. Ay ianao zany le hoe mifakaty tamin'ny taloha. Lalana zany ry anaka. Ohatran'ny tadidiko tokoa fa efa nahita anareo mianaka izany andray andro zaiko. Fa taiza foana ianao raha tsy mahadiso Nandrato fianarana tany ivelany ary niezaka nanoratra ho any mamy. Kanefa dia tsy nahazo valy taratasy ato tamin'ny mihitsy ana dia hoe na dia efa 10 kely azy zany nanoratra sy mandefa ny adresiko azy fo ny atany andafy. Anko va re anako loza indray zany ko. Ankehitriny moa efa tonga ary efa miasa ihany koa. Ka zao any manam-potoana kely dia izao mitsirika nitady azy zao fa tsy tsindriko ny faniriana tia hita azy. Nefa malahelo mademoiselle milaza aminao fa efa ela dely maminy tsy nipetraka tato amin'ny tsoniko. Zany ve tompoko? Raha mba fantatro matsy ry Dina fa zany nandray ny taratasinao taloha ary nandrovitra sy nandoro azy. Fa iza reny misy azy Tsy fantatra aloha fa zany hoe noho izy
tsy azo antoka tato aminay dia nroahako andefa tsy namely ny adiny. Ahoana tsara hoe? Zaniko. Mpiasa tato aminareo i mamy? Za nefa zao mihevitra fa nareo le zokony sy nentoany voalazany hafa iny. Ka ahoana zany ry tontosena? Tsy za ihany ny zanaka nadanao? Marina izany anaka. Lainga marivo toditra reny amin'ny mamy. Tsy napoiziko marina. Tena andainga tamiko ve i mamy? To tsy mino an'izany aka. Tsy toetra ny mamy atr'izay ny mandainga. Variana tokoa ianao mademoiselle fa voafitaka mamy nefa dinio fa olona manana ny maizy azy ohatrana izao ve dia anana havana hoe manta sy tsy anasa ohatr'ireny. Tsy vitan'izy hoe mpandainga le karla iny fa mpangalatra ihany koa nge. Ny patalohako tato azy nge efa tratrako namidiny tamin'olona. Taorian'izay dia nasaina napetraka atao an-dakozia anay kanefa dia voretra no tratra mangalam-pinana lava zao dia nroana fa tsy lasa tsony mihitsy e. Dia gaga tokoa ary izy mianaka nary an'izany. Ay fare. Ka za zany gaga raha izay mpiasa trano solafa mafy ady be ohatran'le rireny mba hoe mifankaty tamin'ny olona tsara bika sady manan-kajo ohatr'izao e. Marina tokoa zany ry zanako vavy. Toy ny nateraka ianao ary toroako hevitra fa mba olona mifanetana toa anao re tiavina fa za olo tsy kitay tsy varomaina toa andrimamy. Zany mihitsy ry totoa. Voninahitra tsy bika mademoiselle aza atao ampatam-bary zany hitsetsitranao ohatran'ny parasy fotsiny raha zay mamimamy iny. Eny ary tompoko. Ny andro moa ty somary efa memaizina ihany ka dia aleo ry angatadalana aminareo aloha mba hamonjy fidiana fa sao dia tratra leto. Nandeha sady ve ianao e? Tsy manina fa aleo ateriko amin'ny fiarako nareo raha izany. Sao dia tsy mety zany ka aza misahirana manatitra ry ianao. Tsy dia tsy re anako. Vehivavy ohatran'io ve dia avela andeha rery amin'izao alina be izao e. Atero amin'ny fiaranao ra izy ry menja. Ahoana izay? Lavitra angano misy ny tranonareo zany raha tsy mahadisa. Tsy dia lavitra ka. Ary ohatrany lasa tsy ahita tena mademoiselle teny zany. Sa mangatsiaka ianao? Raso. Tia ny blouson-ko raha ho tafianao e. Oako izao fa misaotra betsaka to. Ary ajanao ihany moa zany tompoko zany fa tsy milay. Samy tanora ve tsika dia tsy fampiatso mivantana amin'ny anarantsika e. Sa aloha tsy azonao raha hoe atsoko fotsiny hoe diny ianao zao ka. Tsy maninona. Ay, raikitra zany fa dia fampiatso mivantana amin'ny anarantsika. Ary aleo aloha alefako ny sofazy eto anaty fiara dia somary asitsika mizika malefaka ihany e. Zay dia mba miresah amin'izay morodina. Sa mbola mamy ihany nieritreretinao ka. Marina zany. Nefa inona moa ry menja no resako eo Ay, ka rehefa tsy resaka ary ianao dia aleo zany ampiresaka anao e. Ahoana? Raikitra? Tsy ataonao rehefa aza miresaka loatra ty amiko anao fa sao dia tsy voatananao etsy ny volant ny fiara io ka olozy eto ka. Tsy blème zany fifampirongy iny ity e. Ary satria moa tsika tsy mifampiaraka fatsony dia ampiresaka ianao ary ilaza avy eo fa ty Ay kosa tonga dia araka ao no tiako lazaina. Tsy ratsy indray aloha zany. Vao nindony ny teninao sy ny fetsika eo dia efa fantatro e. Zany Ary esory ihany moa ny tananao fa aza atao eto amin'ny fiako eto ka. Ao moa e. Tena raha zao fomba ntsolaha zao natao ty mihetsy ty dia aleo kiany nandeha taksi marina moa. Eny ary fa isoroko ny tanako e. Dia ahoana? Ekenao veritina ny fiakaty amiko fa efa fantatro fa tianao nge za zany. Tsy afaka mamaly amin'izany ary menja. Ordina, hatramin'ny nahitako anao voalohany niaraka tamin'ny mamy angeno efa potika be taminao ahy. Za aza tamin'izay vakivava hoe sao dia mba anjely tonga anao fa ary ianao ty. Kanefa dia fakofakon'olo loatra andrimamy reny mba hilahatra amin'ny atsarata rehefatratranana anao. Tsy mitovitsika ary menja. Fa hoana e? Ny anareo ny vola sy ny atsarata re ivelany tiavan'olona fa aminay kosa ny toe-panahy satria mifanany maha-olona. Tena tsy mbola nahita vehivavy ohatran'izany marina ka. Ny vehivavy amin'izao fotoana izao manko dia ny vola sy ny bika ihany ny olany amin'ny lehilahy. Saingy
Ka moa tsy voalazako taminao fa bandim-pandainga sady mpangalatra nge raha imamy. Dia toe-panano loatra izany ve no maharivo anao sady izay le ringe tsy fantatroany na efa manambady na efa nigadra na tsy haiko mety hoe efa maty koa azy. Samy tsy misy mahalala an'izay momba azy tsika izao Eny fa ty avy aho any ianao Rodina manam-bola ampiedana anao nge zaho mangany fotsiny ty fiarakatikatarana terako anao ty. Raha mamy zao no nanatitra anao taty. Dia manino? Tsy ho reraky ny didy tongotra salany falady kiraro anao. Ono Rodina ty avy eo ahy ianao. Aleo aho manaraka izany valiana ry Menja. Sady efa tonga ihany keo aty fa dia misaotra betsaka anao. Ajanony eo aloha eo ny fiara. Ay, fa aiza ny tranonareo ka? Io amoron-dalana misy vavahady fotsy mirehitra jiro io ka. Eny ary fa mba arovina koa sika no mba miony tsy haiko rehefa manaraka fotsiny misaotra dia velomy ianao. Andraso aloha Rodina vinona ary tia. Dina tena lasa izy le aza. Tena tsy ratsy aloha zany ny rasipa tsy ahavelako rangahy ny ratsy zakako ampahafiry be moraly lefa nifilahako nefa iny efa koboko aloha ny vovony ary tsy maintsy aleoko aty ny raha vao misy fotoana zay no atao. Mangatsiaka be ny tanandry izany mangatsiaka andry. Aleo aloha ampiretiko ny jiro dia ampiko ny lamby. Matory be koa ndry izany. Andriamanitro fa aizy miry. Iza zany le nanotrona teo? Miry oay misokatra ny varavarana makany an-davarangana izany. Sa mety nakarivo izany fa za koa ny fantataitra. Miry fa Andriamanitro fa to matono ataony ato tsy reto izy raha tsy miforotra kely ery. Miry ahoana mangatsiaka be azany. Oay fa inona ny ataoko eto Romika? Fa nahoana ny laseto ny matory? Dia tsy haiko fa nazaho koa aza ny mba gagy. Andolo hiditra fa mangatsiaka be eto izany. Jereo ndry raha tsy mangovotra. Tena mangatsiaka be tonga dia miakarako eto dia mitafy lamba tsara. Andehanao dite mafana sy akafanafody andray so marary ndry. Mandehanao ao matory. Fa misy iny ty mahavariana andry eo. Fa maninona ho andry. Fa izy io matory eo ambony fandriana io Romika. Aiza zay eo Romiry tsy misy olona izany eo. Fa ianao ve jambe mitodika any amin'ny rindrina io izy. Ny volony lava ihany zao no hitako. So dia mbola tsy taitra tsara ary ndritika. So dia mbola manofy. Andolo hivavaka dia Andriamanitra Mika. Fa misy inony fa hoaizy ndry. Itsoka orera be io. Orera io. Aloha ianao Romiry misy inona ho inona no hitandry? Mitodika tatingena teo ambony fandriana dia tena ninona dia karana be kay ny tarehany eo aloha matahotra ary Mika manofy ratsy ve asa sa ny vadinao tokoa no miseho araka ny filazanao ka mitady anao sangy ratsy amiko koa tahotra Mika valio aza fa zay ilozanao miondrika mandinika tongotra ao faharovako ndry ary. Hoarovanao amin'izy ary Mika dia tsy haiko tsy hoe inona ihany mbola anadalany afa tsy hipetrahany any amin'ny toerana misy azy ihany. Efa miezaka miteny sy miangavy azy fa zao foana no tondry. Miry matahotra ve ndry? Tsy haiko tsony marary amafy koa zany lohako izany. Sady mangatsiaka be avy aloha matory dia mirakofa lamba. Tsy atory eo kosa ary Mika.
andao mihitsy ho any anefitra hafa fa tsy hijanona eto ka na hoaiza netsika tonga andro foana etsy ambony seza etsy ary aloha mipetraka akalamba orako fandria Andriamanitra fa misy inona andray ry miry iny fa miainga tsy misy mitondra kolo makaty amiko le lamba iny andretsiako miry mika vonjeo fa manakenda ty Andriamanitra tena mididiny eo amin'ny tenda miry nanakenda azy le lamba tena mijeja be ty tsy mety miala mika tena tsy mety mivaly aleo alaiko itsety de tonga de rovotro vitoko amin'io Stoy ny ty raha ity maty misy atery mody tsy tejany etsony amika visasaka niny alina ny orana koa hatramin'izao tsy mijanona ka tsy tejany etsony ho faty ato aiza mifandray ako zany tsy mba hanindana tsy izy zany tena matahotra mafy sahala amin'ny any amin'ny nofo na film ireny miveverako ny tenako miry andrikako tena ratsy ny fotoninao dia maty ny enjerany iny haingo-trano bakolo be iny teo atero fa tsy raharahako na mifiry alina na mifiry alina izao hoe aleoko maty ny orana toy izay maty ny tahotra sy ny lolo eto dia ahoana ny tsy misy hoe dia ahoana fa atero zao dia zao fotsiny ary misy ary tsy hampandindianiko aty tsony ny tongotro na dia ny ray mandeha monja azy dia ahoana ny amintsika zany ry miry ny aminao sy ololo sary-piary velona io everiny avy alao zany ho any ary aleo andeha rehefa tsy anaty trako ianao andraso ary aloha akakanjo vetivety ahy ka aingana ary marina ve ny andro vao mody raha zandry dia tebiteby lava amin'ny laotra an'izao foana ve ny mba iainako rato Zay indray efa nyteny fa aza miasa saina amiko zany efa samy lehibe dia samy miatrika amin'ny fiainany amin'izay fa leo be ny morandria ka tsy manana afa-tsy elangy elany mba hanisisa fianakaviako oneniko raha sanatria misy mahazo an'lahy zay mihitsy le tena hitenenako foana hoe mba manambady amin'izay dia manana ankoatra anay andray rato zay ahitandrivady amin'izay sanasaina fa avy elao za sy ny fiainako anjarako so la ny andro amin'ny fanaraha-maso ny fiainako eo ka zay ho anjara indrindra ny soitandri ho antotra mpitoerana eo fa nahoana kay no isak'izay mba miteny an'lahy dia zany foana no hirahira ny lahy fa satria zaiko ny fiainako ny ivaivaina sy tsikerandri nefa ny andrianga lavirary fangara tsy misy vady tsy tonga lafatra ny fiainana mahazava loatra sady leobe miara-maina amindry ato any tena mariny andray rato tsy za kosa aloha ny taizandri rehefa antsindri miankina amin'ny anjara zany rado matoa zany mbola tsy nandeha dia mbola tsy hitako sy tsy nahita zany ilay anjara efa nomanin'Andriamanitra ho mbola tsy zao ny lahatra ampionany anay ka ela loatra rangaha amin'Andriamanitra rado dia tsy misy ny tarana tonga aloha zany ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany avokoa aminy ka raha tsy misy azy zany dia ahoana dia izay zany ny sitraponiko dia nizao aza dia miela tato andray nitedavatra ny ipetrahana tsy kiletsony kosa aloha ny araka hipetraka amin'Andriamanitra eto andray rato zany ve zany no izy ho amin'ny mazanakalana dia zokony manao an'izany za no maso mandidy amin'ny fananana sy ny lova rehetra navelan'ny dada sy neny dona miala ndri fa nahoana kosa ny dia roa an'lahy fa satria mba te hanana ny fahafahako manelingelina be anany fisindry ato efa miherinandro zay tsy tonga ny asy miry sady tsy mandefa finday ihany koa no tsy mba miantso tsy hanetranony miry mansoa
Azafady monsieur le directeur, saika mba hiresaka aminao a. Mipetrapetra aloha Misaotra tompoka. Fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha Rofia dia mba atsiaro ty tompo sy monsieur le directeur anao lava tsy misy fifarany ty. Aleo rehefa mba eo mason'ny mpiasa sasany ihany vao mifanao an'izany mba hisian'ny fanajany. Olona zaza ny ara lehibe iny itsika. Ka tsy anahirana ve zany? Indrindra fa amin'ny ramatoa kely Miry. Za aloha tsy sahirana amin'izany. Ary mino fa tsy sarotiny amin'izany izy. Ka hoe toarany resaka ao? Tsy zany fa saika anatitra an'ireo taratasy reto soniavinao aho lettre de démission ko ngamba izy reto ny tena marina. Fa ahoana Rofia Angataka hiala tsy asa intsony ary mika. Hiala. Fa maninona Rofia misy tsy milamina anga aminareo samy mpiara-miasa. Sa nisy tsy nentina ataoko dia asianao mafy tampoka toy izao Mila mijery zavatra hafa atao Fa tsy mety aminao tsony anga aito Mila anao ary Rofia. Tsy tena ilainao feno raha tsy zany mety nijanona ihany aiza zany? Azo maniny eto ambonin'ity fandrinyity koa kay lohako mavesatra be. Taitsangano malalako. Arabaina ki tonga soeto maritaolana. Maritaolana hoe? Ino inona koa zany? Kay tena marary ny lohako. Tobony misy paradisa midananao mandrakizay ny eto maritaolana ary tiana malalako Menja, tsy hovanina ianao. Ataonao inona ty mangetaeta be koa zany. Mila hipoaka ny tenda. Aza mbola mikiry arina aloha ianao Rodiana. Raso ty sotroy ty fanafody ty dia isavana aretina andrainao dia afaka koa zany etaety zany Fanafody? Tsy sotroan'izany aka. Fanafody mahasitrana anao nge ty Rodiana. Sa ianao tsy te hody any aminareo ka? Rehefa tsy sotro zany ianao dia aleo ariko eo ko. Ento aty ka omeo ary Menja. Nareo moa isotro any dia miseho sary tiaviny resy. Iny sotroy. Zay ary hitanao fa ho afaka segondra vitsy monja dia ho tono ny aretina andohanao. Fafina aretina indray ary nandimbo ny sorisorinao. Ka ahoana? Nanao ahoana? Eny tokoa. Tandry zany. Maifana lohako. Hoay, tsy tsaroako tsony le marary teo. Tsy malemilemy tsony koa ny aiko. Zay nge hoay. Ohatry ny sambatra. Sambatra be ary mamy. Tena zaka an'le fanafody ranondrongony ty marina ka mirediredy. Io fa midelira. Mamy ahoana kiry malala? Mamy. Ahoana ki? Avianao eto nilako eto ka. Mamy Ka tsy mamy zany ndray Rodiana fa menja fa aza mirediredy eo Ay, maninona koa ary nareo ry maminy dia masika sy manao sangy ratsy ohatran'io ka. Avy ho ahy ianao eto mpandriana. Efa hoe tsy mamy aho fa menja mazava. Hafahafa be ny izany fiteninao zany ry mamy Za tsy tia ny menja. Tsy mila niny akory Tsy tiako izy sady marikoriko any mijery azy. Tsy tia tena zany ny bandy. Dia ho hita tena kely ny azo tena ny hoalina. Ho hita tena tsara zany hoe revy miaraka amin'ny karandoa masiaka izany. Mbola maika be koa fa aleo andeo aloha fa eto rangano anirmanitra ohatry ny elika membosika eny etoko. Iny aloha midila fa mahazo to mitafa amin'ny karandoa masiaka ary kiala ralina.
nanatory be mihitsy ary aiza moa ty misy aty izany. Toa efitrano tsy mbola hitako ty misy aty. Ary mamy nakaiza? Mamy? Ohatrany tonga teto izy nresaka tamiko ary tezitra be dia lasa. Oka fa tsy mamy nika. Himenjany teto. Mbola le akanjo nanaovany tany amin'ny restaurant nanaovany vatadidiko. Dia ahoana natongavako teto? Zay voatsaroko. Mitaraina narary andoha be sady fanisitro-tsikarany menja tany amin'ny restaurant. Nasaiko nateriny menja tamin'ny fiarany fa tehody dia niara-niditra tao amin'ny automobiliny izay. Ary tsy misy tsaroko tsony avy ao. Menja tsy faniny izany mitondra tato amin'ny efitrano ity fa mazava. Ary sarobidy sy mihaja be avokoa ny fanagato izany. Toy ny lapan'ny mpanjaka mihitsy. Oay, misy sakafo ry ambony latabatra izany. Marina tsy hany pitoloha mihitsy. Ndre misy taratasy kely ka eto amin'ny latabatra izany. Inona ny soratra ato? Ndraso hoe reo no sakafonao ry mpanjaka vaviny foko. Mazo toa manadity tafandriamanitra fa efa alina izao. Hoy menja. Le tsy tianao nefa mbola manantena anao hatrany. Babetsaka. Ai kosa. Oka fa mazava. Tena anypitoloha mampilendalenda tokoa aloha reto ambony latabatra reto e. Za koa zany tena miepaepa ny anoanana mihitsy. Dia ahoana? Hoanina ve? Nefa so dia sakafo misy poiziny reto. Sa nisy poiziny izany menjaka. Mbola mikatsaka ny fitiavako mantsy izy ary manantena ny tiavako ka tsy sa manala ny aiko. Sady mila hery ihany koa hiatriako ny zavatra rehetra fa raha noana mety tsy amperitsena ihany koa. Ivavakarangady eo aniko reto sakafo reto fa tena noana. Avy eo atoritory etsy am-pandriana dia hitady hevitra antsirana ato. Tena tsy misy hevitra mihitsy ny voako ato ka. Mety mafy avy any ivelany avokoa na ny varavarambe na ny varavarankely. Ary angamba misy mpiambana ihany koa azo zao any ivelany any. Aiza moa ny famantaranandroko teo? Oay, efa amby 12. Amby 12 alina latsaka. Dia nandrana atory aloka. Ity reto andoham-pandriny ity no vonoiko dia ry ambondry aleo rehetra eo ihany. Zay. Ary aleo akipy amin'izay ny maso dia atory raha mba hahita atory fa tsy. Ary tena misy rivotra mitsoka mafy any ivelany an'izany. Marina tsy ohatry ny tafio-drivotra mihitsy. Ary za koa ny ohatry ny nafana vetivety teo e. Ndre fa toa miaraharehitra nesa ny varavarakely izany. Marina tsy tena mihovitrovitra be mihitsy. Fa inona ary mahatonga an'izao? Matahotra izany marina. Semboka ihany koa sady mangovitra be aho. Zay fa somary toy le rivotra be teo ka. Nefa to tsy mahetsika izany. Sady toy mivoraka be ny lohako. Tsy afa-mihetsika.
io koa fa mivoazy ny varavarakely. Tena mivoazy. Ary vonjeo! Olona koa ty miakanjo mainty be ty. Vonjeo! Vonjeo! Tsy olombelona fa matoto. Oay, midoazy ny varavarakely. Le matoto ny ty mijaridina mampatahotra eo fotrano. Mandehana ianao mivoaka ny fa matahotra e. Mandehana ma. Tsy mialeto atia. Tapitra menjera amin'ny tany sady vaky daholo ny vilisy ny vera ary ny tavoangy teo ambony latabatra raha vao teny. Mifony wa. Zany karandomasika ary tsy malala an'izany mifony zany e. Azo tena? Karandomasika hono ty marina. Tena mampatahotra. Fa inona no tadiavinao e? Valio e. Manaiky ho vady menja ve tena sa tsy manaiky? Tsy manaiky an'izany kosa ka. Himamy ihany no tiako. Ay kosa. Ho hitantsika kely ary zany. Oay, ary toa mieva manantona ty amiko izany. Matoazy tokoa ny jiro teo voatrano. Ay, misy manindry mavesatra be azany. Tena misy manindry ny vatako. Vonjeo! Tsisy andrea tena kory fa mifanontaniako valinaingany e. Anambady amin'ny menja ve tena samboly iziriziry amin'ny evi tena ihany ho ka zany eto tia menjy e. Ary satria tena miseho mafy loha dia hokendaiko tapy tena io. Misy tanana mangatsika be manakendo zany. Ahoana manaiky tena sa tsy manaiky? Ahoana? Avela aza mpijalina olona midradradratra ohatr'izao ty fafinareta koa. Ary ny tarainan'olona mijaly ny mozika tiako indrindra ka ahoana? Mbola tsy manaiky ho vady menja ihany ve tena e? Zany ka rehefa tsy manaiky mihitsy tena dia olohanako amin'reto ho tanako reto ny tsinay ao akibo tena ao. Oka fa manaiky fa avela. Avy reny tsara ry aloha mifanaiky tena mba hiasan'ny heriko amin'ny teny e. Avy reny manaiky ho vady no menja. Mbola matory foana angao ny vady malalako ka. Mifaza amin'izay kifa tonga ange le andro ray tao zato e. Menja tsy vanina. Mahatsiravina ny tery anao azy. Zany angamy betsaka anony. Sy ay, nafinaritra anganyrevonareo sy karandomasika tato ka. Reny le baneto amin'ny tanàna Ardina mahay mampirevy tsara an'izay mafiroa ohatranao zao. Tsy ratsy eo. Voko tsy ratsy. Ary toa mbola miseho molaika nefa hoay izay ianao fa efa nanaiky ho vadiko teo anatrehan'ny karandomasika e. Tsisy lehilahy tsy iritanao sy tianao tsony ary zany vadinao manomboko izao. Mazava?
efa miasa aminao nge nerin'ny karandomasika raha mbola izy koa no izy ty sovatinao zany eo e raha tsy voalobojazy ty ka tereko masaka fotsiny izao ahoana tsara avereniko aloha e ty sovatinao zany ho a eo kay ay ary ohatry narary tamboka dio ny kivoko kay ay zare zany ay marary tena marary be toy ny olana ny tsinaiko ay maty ka ianao nge raha sipa miseho be mokony be loatra ay zare zany tena tsitratiko mariny kay marary be ny kiboko ay ka zany de ohatrany sepotra tsy avy miaina koa maty kay ka tsy afaka manao nininona anao ary dina seriako mba fantatro moa fa reny sakafo nohaninao reny nge de misy nerin'ny karandomasika efa misy fangarom-panafody avy aminy reny esy tena tsy hofaninareo dina kely seriako vonjeo atofo kay matya sepotra ka tsisy azo atao nge ho ahy ary io mahazo anao de tsy mamono mafaty fa so hoe manatrena no faty eo zao mahazo anao zao no atao hoe vadelaka sazy ny karandomasika mahazo anao ary fanaintainana tsisy farany ka de zakao rerena anao rikala inary tokony ataoko e kay fony karandomasika tsy mahalala an'izany fonan'izany maso be tsy mahita sy fanoritaka-rena ary sorona ihany no any de atreo ka tena marary fona re tsy mila fonan'izany rodina tsy mila an'izany ka inary manala an'izao fanaintainako izao e lizy tsotra be avy reny fotsiny fanekenao vadiko de sitrana avy atrany io tsisy olana mihitsiny manaiko vadinao ary ahy zay aiko ary to sitrana tampoka hitanao zany ary aza mivadikevitra tsony raha tsy te hijaly zay fotsiny ny anahy raha matokely dina marina arapaina aloha tonga soa eto amin'ny tranomasiny karandomasika mahafatifaty ane zany finanantoko vavy zany aza matahotra fa akambako tsy saraka mandrakizay nareo roa ary adana sy ho finaritra lesy lary menja leneny toany menja masina tsy nampoisiko mampaharikoditra ty mijery aso mitafitapaka miravaka ody ny vatany ary feno tandroka sy karazany otomatsirafina avokoa atao trano maisomaisinato ary tovariana ary tony ny tomona keliko hoe totoseheno mpitana ny ody mahery ny karandomasika eto maritaolina retsy ty fa za matahotra ely zany fa mandrosolonareo eto ampivoatrany eto romenja ao amasinina ndao tsika ridina malala andreo sa ndao za tsy izy zay ary atomboka amin'izay ny raharaha foa miantso anao zahery karandomasina natriketo avy manatona ianao ry karandomasina natriketo tongava manatriketo ianao zay indray le rivotra mifofofofo masina sady tohotry ny misy orooro taniko izany marina tsy mampatahotra izy zany fambary zay fifakaiky ny debardina tandremy ianao sao de medaladala eo aviry karandomasika hitoetra amin'ny mpanomponao avy sady mantoalika izy manandratra ny tanandro mifotrofotra be ny vatany ary to manjary misy sedroka manarona azy way
ny amatevina misetroka ary tsy hita tsoa le Ramatoa nakaiza le Ramatoa ary inona koa tia ny eva mandrindrina mainty be ty le matoto mampatahotra marina tsy mahajery an'io afandao andelo menja andao ialetoka mba kalma faza dia kodikodoka be tsy amina pa eo dina inona jery an'io matoto io ary menja matahotra ka ay iza kosa ny mamelaka ty amaina marary zany zany karandio masika zay miteniteny foana eto anatrehako tsy maintsy mahazo temaina tsy hita maso menja inona tadiavin'lahy ny tsodran'ny fanambadiana ry mpanjaka ay ataovy ary mifanatitra efa vahomanareo angatahan-tsodrano amiko e fagagany ty marina nanjary misy latabatra misarona lamba mainty tampoka teo anoloanay misy filisiantsy ary zinga eo amboniny zao ve ny magie mivaraontsana marina ory zalahy alaivy dia ampandreo ampatorana eto ambony latabatra eto ay zazakely donga mafatifaty tsara tena tsara zava-pisotro mihaja sady akafiziko ny ran-jazakely tena devoly sady faran'izay biby toetra tsy ratsy fananareo e avelao indro menja avelao io fa za vonoina zaza tsy manatsiny iny fa avelao e maninona raha vonoina avy atrana fa tsy asianan'izany ty amaina tsy hita maso zany mangina ianao ry dina ao mitsisahinao fa za manelingelina ka mitsisa mihitsy eroly ary taterao zay asiako ataony lara menja fa ataoko malemy tsy afa-metsika io ary to malemy avokoa ny vatako tsy afa-mihetsika koa sady kely aina tsy afa-miteny mafy akory zazakely marina tena sany menja marina mamono azy anjy mandro le zazakely io ambony lovio ary ny ran'le zazakely tompoko efa io mahafinaritra lesy ary dia amin'ny anarako raha karandomasika fanafototra ny maso be tsy mahita no hitsofako rano ny fanambadianareo roa sady hanomezako anareo fitahiny losifera tompontsika maro fara maro dimbonareo hitombo arena trany ary hoela fanapahana ato amin'ny tobo martolana Andriamanitra lozina rety de maty le zaza tsy manantsiny zay marina ary to misy setroka be tsy fankahitany izany tena setroka izany marina zay fa miavaka tsikelikely ka oay fa to feno tsiro mirehatra ny trano sady miova ho latabatra misarona lamba fotsy indray le latabatra nanaovana sorona teo reto karaza-tsakafo eto ambony no masina sakafo zany oay ary tsy malemilemy tsony aneza zany fa toy ny tsy maniny
Ary afa-mihetsika amin'izay nanjavona ihany koa le matotoa mampatahotra teo sady toa tsy hitako akory sena lehan'ny fatin-jasakely teo fa nanjavona niaraka taminy. Ka dia arabaina ry izy roa kely arabaina e. Tomboy amin'izay ny lanonana reto le ramatoa marina avy aisany natongavany teo sady toa miaingo be ty izy. Aviry izy roa isakafo andro ray tsy manam-paharoana ety e. Lilia, dia tsy hita popoka mihitsy dina fa efa iray volana anie izao e. Na mpiara-miasa aminy, na olo-patatra, na fianakaviana izay nanontaniana dia samy milaza fa tsy nahita azy tsony tato ato. Inona ary ny dikan'izao e? Ny mahagaga anangy ery Alain rehefa mandinika dia toa andro iray ihany nanjavona ny dina sy ty rem-pianakaviana iray voalaza atao amin'ny gazety ty. Izany ve Lili? Eno mba mahatsikaritra zavatra koa ianao zany ko. Aiza hoe aloha? Ty hitanao zao ty amin'ny pejy fahatelo ty nge vakina e. Aiza ito manomboka eo vakina. Mandraso tokoa hoe Lili. Io e. Renim-pianakaviana iray tokony ho 5-telopolo taona nanjavona tsy hita niaraka tamin'ny zanany mbola mambolana latsaka. Nilaza ty ramatoa ty hoy ny vadiny fa hitondra io zazakely io any amin'ny hopitaly be filatanana tamin'ny zoma 7 novambra lasa teo. Nefa dia mbola tsy miverina tao an-tranony izy mianaka hatramin'izao. Toy izao momba n'ilay ramatoa sy ilay zazakely. Tena lalina izany mampalahelo. Hitanao amin'izao andro zoma 7 novambra ohatr'izao koa dina nandeha niasa toy ny fanoana ary tsy nody tato an-trano izy hatramin'izao. Tena marina tokoa izany. Ary ny fiarany dina moa taiza no hitantsika fa tsy teny Mahamasina. Izany hoe tsy ny fanalavitra amin'ity ramatoa voalaza an-gazety nge zany Lili e. I maman aza nge voalasany amin'ny polisy andray anontany sao dia efa mba misy vaovao e. Dia ho resahany any hono ty voalaza an-gazety ty sao dia mba misy ifandraisany. Tena mbola tsy nisy raha mandrera-tsaina tahaka an'ity mihitsy marina hatramin'izao. Enjany ty ry Alain ka ndrarahana izy John aza voaterina hemotra indray nefa ny ray aman-dreniny ary efa nafarina avy any an-dafy tonga amin'ny latsinainy izao. Ka izay ahitana ny dina aloha izao no maika ny Lili fa ny mariazonareo sy John mbola azo alamina kosa ka marina e. Dia misotra betsaka anao inspektera Olivia amin'reto tatotrana ataonao reto e, izay mikasika an'ireo jola mpamboly sady mpanondrana rongony any Maritaolana. Angamba tsy misy tokony isoranao zany komisera fa asako sady adidiko raha teo. Ekeko izany nefa mahafapo azy sady mahafaly anay ny vokatry ny asa fitsikolovana nampanaoviko anao e. Fantatra koa fa voatapabolana no tonga avy any ivelany ary ty asa fangorana an'ireo jolao Maritaolana ty no asa voalohany nampandraketina na amin'izao komisera vaovao anazy zao e. Tsy napoziko aingana toy izao ny fanadihadiana nataonao ka isorako anao zany e. Raisiko ampifaliana ary misoranao andry matoa komisera. Ary ezaka anao izay tratry ny haiko hanampiana an'izao asa voalohany rahantsika manatateraka izao. Eny ery tsy angataka andro sika fa rapitsy dia rapitsy ihany dia hiainga ho any Maritaolana. Noho izany dia mana avokoa ny fitaovana rehetra ilainy. Ny automobile 2 manina dia agent de police 9 anampy antsika. Mivoray monsieur le commissaire. Herinandro zao nipetrahana iteto amin'ity hotely eto Maritaolana ity. 10 kilometatra veto no misy an'ireo tompon-jola mpamboly sy mpanondrana rongony. Efa azonay ankehitriny ny plan'ilay tompon-gezabe misy an'zareo ary ora sisa isaina dia hanafika an'izay. Fa ny mahagaga dia ty komisera mamy tsy mihinan-kanina efa ho 2 andro zao. Inona ary ny antony? Ohatra ny sary-pisaina ny anao lava ty tamin'ity tokoa ka.
Fova maraina indray ianao zany inspekteur a. Ka hainao efa ato amin'ny efitra fisakafoanana sady? Efa zatra reny commissaire. Zany a. Ka manahoana aloha ianao e? Salama tsara fa ianao manahoana ka? Tsy misy atahorana fa isakafo maraina faraparany ato amin'ity hotely ity zany ko. Isakafony? Mba andrinona re androany? Fa zao inspekteur. Ahoan'izay tompoko? Alohan'ny sakafoanantsika dia misy resaka kely tika atao aminao e. Eno commissaire? Efa fantatsika zao fa mampiasa ody ratsy mahery jola ho tafiantsika ary afaka manao fanovamaso na maso be tsy mahita ihany koa e. Zany hoe mampiasa ny herin'ny développeur zalahy akoatran'ny fitaovam-piadiana efa ananany ka zany no nasarotra ny famongorana azy ireo hatramin'izay e. Na za koa aza commissaire dia efa nandinika an'izany a. Misapako fa tsy ny fahaizantsika fotsiny no ilaina amin'ity raharaha ity fa ny finoantsika ihany koa indrindrindrindra. Zany tokoa inspekteur. Ny hery manko tsy mahaleo ny fanahy e. Noho izany miangavanareo mpiara-miasa amiko mba anakina ny raharaha amin'Andriamanitra ary koa mba ametraka an'ireto zavatra reto amin'ny akanjonareo tsirairay avy e. Inona reto commissaire? Ary toa meday misy sary masina? Ie, sary ihany reto inspekteur fa ny finoantsika miaraka aminy no zava-dehibe a. Tsy mora mantsy ny fanandrana amin'ireo jola taizany devoly ireo e. Izay vao mazava amiko commissaire raha tsy diso fa nanao fifadikanana zany ianao nandritra an'izay 2 andro tsy nahitako anao sakafo izay. Ie, voalaza anao inspekteur nefa aoka zany ho tsy ambaratelontsika moa e. Za koa commissaire dia mihevitra fa mila fiomanam-panahy asa indray mitoraka ity. Isan'andro koa dia tsy mitsahatra ny mivavaka hatrany. Ieny e, tsara sy mahafinaritra zany. Ity koa misy ranomasina amin'ny tavoahangy kely ho anao so misy ilainao azy. Hay koa mbola misy antony. Fa hono Ie. Ny taiza nahazoanao azy ty azafady? Rano Lourdes netiko avy any France ty e. Misaotra betsaka anao commissaire. Allô? Oui. Mais qui est à l'appareil? Ah, c'est toi, John. Génial. J'ai faim de toi. Alors, ça va, chérie? Ah bon? Tu viens de Thomas? John, tu finis de m'oublier à cause de tes voyages, hein? Mais si. Quoi? Tu veux Alain? Eh bien, je te le passe tout de suite. Alain! Y Alain oh? Ahoana Lilia? Tadiavin'ny John ato amin'ny telefona ianao fa resy ty? Ay kosa, zay mihitsy lefa nandrasako. Efa nataoko tsy ho raikitra indray le programme anaiko. Aiza hoe azafady, ato ty e. Allô? Allô? Oui, c'est moi. Oui, je vais bien. Tout est prêt? Bon. Je pars immédiatement. Donc, à tout à l'heure. Pardon? Ah oui, quelques mots pour Lily. La voici alors. Ty zany ianao raiso e. Raiso ty Lily fa za mbola andeha hamonjy ny fotoananay sy John. Dia lazao maman raha afaka pitso vao mody ety an-trano indray Zay fa lasa Lily. Fa inona koa ary ty mamaika anareo? Lasa e. Mahasosotra tsy. Allô? Allô? Je t'attends chérie. De quoi tu veux me parler donc? Comment? Vous allez où mon vieux? À Marton, Lana? Mais tu vas me manquer beaucoup, voyons. Mais tu sais que je suis enceinte? Reviens vite alors. C'est promis, hein? À la prochaine fois. Je t'embrasse énormément. Bon voyage. Makamko zany ka. Aiza ve ka efa ho herinandro mahery John tsy mitsidika mihitsy fa mandeha tournée lavo zao. Sao indray izy ka mahita an'izany hoe ho any maritaolana andehanany an'izany. Mahasosotra koa rangaha zany ka. Fa raha tsy be voka aloha za dia narahako any amin'izay alehany any iny marina.
Aiza rangata aloha nitondra na mitsangatsangana tany Japon sy Kanadako. Zao aty mijaly fotsiny eto. Ny tena bevoaka 3 volana sady tsy salama matetika. Izy tsy mitranga fa ny orinasa sy ny aferany lava no ambony aminy. Mandreraka ihany izany fofombadimbazaha zany ka. Manomboka tsy metimety indraika izany fahasalamako izany. Andeha ho any amin'ny dokotera mihitsy alohany io ka. Dia ahoana sy ahoana ihany aminao sy Dina ry Menja? Dia ahoana sy ahoana amin'inona koa ry Rabofy tsy akoho a? Izy nasainao hiaraka amin'ny mpiasa madinika atao amin'ny toboka. Tsy mila nintsony zao bandy zao Rabofy sahazazy ny miasa andro manalina miaraka amin'ireo mpiasa madinika ireo. Aiza ve ko anarany angizy mba hoe vadiko nefa tsy mety amin'ray fandriana amiko foana sady mody hoe marary lavy zao. Zay safosafo na hoe orokavano mody tonga amin'ilay fitenenana hoe andraso amin'ny rinifiny koa. Zany dia ataoko inona ozy izy ianao ka? Fandray zany olona ny tsako labozia maro. Zay ngeo Tsy mbola nahita vehivavy mahazan-doso sarotra filahana ohatran'ny mihitsy ala. Efa nasaiko ny karavasiana sy ny tsomena kaliny ianao fa tsy niovy. Avy eo indray nasaiko ny gadraina atao andava-paty fanaritsika sorona fa mbola be finoana sy miziriziry ihany. Noho ny farany tsy hitako tsony izay anaovana azy dia nalefako hanampy an'ireo mpiasa mafy kotrandreo. Rehefa ela ngamba mety hitodika aminao ihany ny fonony efa asa. Ny ety kosa tsy mila sipa mampifilafila revo zany Rabofy sady efa nahazo vady vaovao koa ako ataoko inona tsony izay diny. Za nga voangaly no fatako azo tokana Rabofy. Ny miasa mafy miaraka amin'ireo mpiasa madinika ireo no tadiaviny ka dia avy aloha izaka ny doziny eo mandra-pahafatiny. Eny fa vadika aloha ny resaka anaka. Firy ihany moa no tonga le vazaha nanao komandina rongony tamintsika iny? Amin'ny 7 oralina ka. Vao avy ny safan'ireo mpiasa manomana ny entana komandina zao. Betsaka manko le izy. Tena ilalao vola ianao re anaka marina moa. Tsy periny mba misy ohatr'izany Rabofy dia ararotina aloha. Tena mandroso aloha ny orinasanao atao amin'ny toby. Ary mba manambola ihany koa zany vazaha hividy vovon-drongony betsaka amintsika izany ka. Le izy aloha fikambanana goavana saika manerana an'izao tontolo izao io le antsoina hoe mafia Rabofy dia ataony zala avokoa no mividina mivarotra rongony efa vodinao vovony na ranony ohatr'izany. Oay, misy miantso zany anaka. Ry zareo angamba fa efa mivalo alina latsaka izao ko. Andraso tokoa Allô izy zao iny poste de garde Ambavady fa misy inona misy fiara 4x4 rasy camion ray hoe tonga ao fa za hoe John ny anarany avy aloha zala hiditra fa mazava zany ka de tonga de lazo avy hatrany koa ny amin'ny service de vente eo sao de varina zay ok zany re ary zala mpividy entana kay Rabofy nao ay kosa de mazotoa ary ianao ry Menja fa za aloha andeha anemboka ny tranomasiny Karandomasika. Ok Rabofy za koa andeha hijery andry le rony tongo zany loko. Ohatray ivenareo ihany razoko ny tanana kavian'ny John ka za koa zany gagy ainareo ny tompon'ity tobo-goavana be ty Menja moa ilay anaranao teo raha tsy diso voalaza nareo fa ny anareo nge razoko zao mbola tsy fantatra akory iza sinny marina tokoa zany fazafady ka izy ary ialay mifiantso aka de faly mahafantatra anareo sy jonona fanondrony ray zany faly mahafantatra de ty akaiko ty koa sy Claudine vadiko faly mahafantatra ny madame Claudine ka zao samy am'izay ary tsika mandraraka whisky de miara manandratra ny verany am'izao fahavitan'ny afera voalohany rahantsika zao soan'ny afera ifanarahantsika atao manaraka koa marina zany ka anao za fiara monsieur John marina tokoa zany ary de hoe la velona tokoa anie ny fiara-miasa tsika zay mihitsy nirina ka fa ono aloha hoe ahoana marikelikely zany alefaso sao de mba fantatrareo aloha no misy an'ny dinana babiko fa
efa elaela ihany ange izy no tsy nody tany aminay tsony. Zay le efa notaniana efa napoziko. Aleo rangaha anaovana fikitra rehefa tsy koa zany raha ny amidinana bavinareo aloha ohatrany tsy fantatro mihitsy fa za zange tena gaga amin'izany mariny. Zany ve? Zao hatramin'iny nandehanako nangataka azy tany aminareo no mantsy de tsy mahita azy tsony sady biasa raha teo ka zao tojo amin'ny Claudine nanjeloteloko zao koa de ka tsy mivaky loha amin'izay dinanareo mampifilafila zany Oka monsieur Menja, tena mialatsiny raha natezitra anao reny taloha reny tena mialatsiny fa avy aloha koa hidaboka any zany koa zany fa rehefa ny afera aloha de afera aloha zao raha zoko zay no atao ok. Maranga zany fefa masabary mainty kotoza ny dolary tia efa ray valisy ianao koa efa tafaraka amiko zao ka de any andafy zany tsika no manao vola tantely akery malala anaty otry hitanao nga ty antsy lavalele ty atanako ty ty no anapitra ny datinandronao ary efa manandrifo ny tendanao izy zao tsy pahazo any iny ridina fa za mitapitapy eo tsy misy azonao amin'iny kongeto ka atofindray ary le maso be tsy mahita ho jereko ohatray marina to tsy mety tsony tsy misy hery miasa amiko tsony ahoana ry zany mitazona ody maherika ay tena efa raha vasipotika ny tranomasiny karandomasika fohy be ny herinareo ry menja ahoana tsara efa ndrehatra ary nanao lafaoro be nanakatra ny lanitra na ny nentoanao azy zay tsy efa kila sy lasa charbon teo kila tao ve rabofy tsy raharahako ranga zany fa efa avitra zao aloha zay ny tramin'inona kay zaoko mandity anao ary menja ajanoa ny fiara de midina moramora raha tsy zany de olerako amin'ty antsy ty ny tendanao Way, tena imenja mihitsy mirimirimy mafa ny fiara eo aloha ka andraso abdiko ny 5e vitesse fa tsy maintsy asiko igny way marina ny sangy fahafatesana nge rimenjy zany to mivilavila tampoka teo zany fiarany zany nefa ny lalany ty manamoronantsana mba hitanao ianao ridina fa za mitazotazona sa tianao avaritra any amin'ny antsana any ty fiara ty de miarady maty antsika ka janoa ny ary ny fiara sa ty antsy ty koa ny tadiavinao fa inona ary ty mahazo andrimenja ao amin'ny fiarany eo zany mitsitany ve io antsana amin'ny ankavanandalana io ary iza koa io vehivavy ao an-damosiny menja ohatra ny fampitolona amin'io amin'izany ny fiarandro zareo mivilavila matsiravina misy fiara manenjika atsika ho io ariny io fa janoa ny fiaranao raha tsy zany de voatery anapitra ny ainao amin'ty antsy ty polisy manenjy zany ranga ary tsy misy ho azonareo sambobeliny zany eto fa miara mivarina ny anaty atsa antsika androany menja antsana be ne io fa adala ve anao menja iny ary ny anao ay loza marina tena nivarina any anaty antsana ny fiarandro zareo tena jola tsy mifidy zay afatesany zany la aiza reny lalana hidenako amin'ty antsany ty aleo manaraka n'ty lalana mivadibady amin'ny fiarandro zareo ty ihany ka na de zany aza oka hitandrona ihany ka zay tonga ihany marina nanao ambony ambany mihitsy ty fiara ty zany ka ety izy potika be ona roa no ato anatinato zany keo ahoana zao no amahana n'ty varavarany ty fiara ty avy ato zany ngamba no mety ka zay raha zany ato anaty fiara zany marina tsy mba hetsika tsony reto ary to misy antso mitsatoka eto amin'ny tendany menja tsy misy hevitra tsony ty fa matateraka de zao tokoa mantsy zany sisan'ny afaranao raha zoky eny samy jinjany nafafy ny olon-drehetra tsy maintsy ty vehivavy mioaka ty zany no mifampitolona tamin'ny tato ary mety nanatsatoka an'io antsy amin'ny tendany io fa vehivavy izy ary ty hoe jereko ity marina tsy dina ve ty idina tsy manonofy fa izy mihitsy ty ka hitandra kely ambony masony avy io mipirofo dray ry dina malalako ry tsy foko dina
Nahoana loatra reny dia misondraha be toy izao nahitako anao e. Raso aloha enoko raha mbola mitoboka ny fony. Mbola mitepy-miadana izany ka. Saingy ty ratra be mahazo azy afaty azy raha mitaraikiraiky eto ka. Dina, tsy avelako fady izany ianao e. Tsy maintsy velon'aina somatsara ianao. Andraso fa ao atsoka avy hatrany ro polisy namako. Allô? 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 Izy zao azafady e? Ianao ihany dokotera? Ohatrany tsy tsaratsara mihitsy dokotera fa ianao no manahoana? Misy vaovao e? Iny mahakasika an'ilay fizanana tao farany tamiko. Dia nanahoana tokoa dokotera? Inona marina ny aretina mahazo ahoana tsara? Nahitana tsimikaretina VIH sa hoe ndrako? Somonga ve zany sa tena marina dokotera? Mitondra ny tsimikaretina sida hoe? Dia séropositiva ve lozinina rety e? Dia hoana dokotera? Ny zaza atao kibo koa zany ahoana? Tsy maintsy hifindran'ny tsimikaretina ihany koa ianao. Satria mifindra amin'ny zaza ao amboaka ny tsimikaretina VIH sida hoe? Andray, tena very dokotera. Tsy naposiko marina. Tena very ahy e. Eny ary tompoko, misaotra anao. Velomy dokotera. Andray rery John no. John, ay ve ianao ka misy sida e? Ianao mihitsy niaraka tamiko fa tsy mbola niaraka tamin'ny delahako ohatranao Tsy naposiko. Ary maninona moa ianao raha mba nitsotra tamiko e? Sa tokoa nadala fa avy dia nanolotra anao ny foko sy ny vatako manontolo. Tapitalaka le toy ny sokina nanany bato anefa zao. Ay moa toy ny vazaha tony ka misy tsara ivelany taka ny fasana fotsiny. Voafitaka ao mihitsy ary John. Ary mba aiza koa moa zany ianao amin'izao e? Tsy tantiko e. Tsy tantiko. Ery voan'ny sida hony dia voan'ny sida koa ny zaza atao kiboko. Tsy zakako zany ka. Tsy zakako zany. Voan'ny sida izay mianaka. Voan'ny sida hony. Voan'ny sida? Voan'ny sida? Tena vo e. Tena vo. John tsy vanina. Voan'ny sida izay mianaka. John, ianao voan'ny sida. Dia za koa voan'ny sida. Dia samy voan'ny sida tsika. Voan'ny sida voan'ny sida hono re olona. Voan'ny sida izay John e. Dia voan'ny sida ny sanakay. Tena vo e. Mba nanao ahoana ary tian'izay?
Ro polisy namako moa no nitondro azy aingana tany amin'ny hôpitaly fa za tsy maintsy nandray atanana an'ireo jolahy azo sambobelona niaraka tamin'ny alainy izay mbola nalaina ambavany tao amin'ny komisaria. Hitam-piany Dina. Isaorako ny avy indrindra fa ny valy ny fivavaka saingy indrisy. Tsy afaka niresaka tampoka akory le olon-tiako fa mbola tao anatin'ny fahatoranana lalina. Tsy mahandro mihitsy izany saiko izany fa aloha antsokony eny amin'ny hôpitaly. Allô? Ny commissaire Rasomamy anty e? Manaona tompoko? Saika mba ila kely ny service de réanimation azafady a? Allô? Ny service de réanimation? Saika mba anontany momba an'le vehivavy niarany loza mpiaraka ty vao nampidirinao maly taty aminareo tompoko? Izy indrindra ka? Efa nanahoana ry izay e? Maty ve tompoko? Be loatra ny raha very taminy? Loza zany marina. Eny ara fa mandra-peona tompoko? Tina malalako. De maty tokoa ve ianao e? Tony manofy marina mandrefa maty ianao. Dina, nahoana reny lozanao ty mamy tsy fonao e? Dina, tsy mino ka. Dina, tonga eto amin'ny fasana ilevenanao a. Alao veloma farany. Dina, nanatentsika fa tsy maintsy ho tafita le sampitiavantsika ny sendra onja mahery. Kanefa indrisy rendrika ao amin'ny laliny mandrakizay tsy verina itsony ankehitriny. Maizina amiko ny tany aman-danitra. Tsy misy segondra ray tiako hiainana itsony eto an-tany fa te hanaraka anao a. Miala-tsy indrindra raha tsy afaka mba hanompo masanao farany tany amin'ny hôpitaly sy tany an-tranonareo talohan'ny nandevenana anao tato e. Fantatro fa efa trinela no nankahala ny fitiavantsika ny reninao sy ny fianakavianao. Dina, na dia voatotrotry ny tany ao am-pasana ato zany ny nofonao sombinaiko dia ny fitiavanao anahy kosa velona mandrakizay ato am-poko e. Alohan'ny andozoko ny fasanao sy irariko anao andry ampiadanana. Dia reto misy fihesam-boninkazo kely apetrako eto ando fasanao mba ho fara-fanomezana avaty amiko e. Fa fiaran'iza koa ary mijanona eo io e. Fiaran'olona anatitra voninkazo eto amin'ny fasana eto angamaka. Iny fanovoaka ny fiara ny mpitondra azy. Ary olona ray ihany zany tazako zany a. Sady vehivavy izy zany. Izy ary io vehivavy io. Manao solomaso mainty koa izy zany ary tsy fantatro a. Ary toa tsy manatona akory izy fa mijoro fotsiny eo akaiky ny fiara. Sady mikipa-tanana ihany koa. Za ve no antsony io e? Iza ary io? Oka fa fantatro. I inspecteur Olivia io raha zao fitazako azy zao ka. No heveriny angamba fa so maninona ty amin'ny fasana ty a dia nanaraka anaty izy. Eny ary ry Dina malala. Andeha amin'izay ka mandry ampiadalana zany afaka zany a. Veloma mbola iona any am-parana fa tonga-dalana ihany ianao e. Mba ta io ty malalanao fa zazabodiny laozatsakaizaka milalao vovoka irery. Ary andeha amin'izay avy eto amin'izay fa sao savotry ny areti-poetoka. Ny alailoko an'itiny zany
tsy haiko toanana velively. Sady inspektera kory efa sasamiandry anaka. Manahoana mamy? Dina marina. Dina. Iana tokoa ve ty sa? Za tokoa ty ry mamy a. Manofo ve sa ny avelonao no mifanatrika amiko e? Ahoana zao? Tsy de tsiry mamy a. Dina velona sady tsy nofinofinao tsy mifanatrika aminao. Andraso esoroko ny solomasoko. Zay. Hitanao tsara? Ary avy isan'ny malalako izany fa efa nifarana ny zavatra rehetra. Tena idina marina. Hitako ihany ianao ry mamy. Finy mafy ary oro io efa ela ny andrasako an'izao minitra tsy manam-paharoa izao. Mamy a, tena tiako mandrakizay ianao. Za koa samy laza fa ianao le anjara ho ahy e. Tsy horoako izany mpanjaka ny foko izany. Nitondro 100 taona tamiko no tsy nahita anao ka. Fa hono ary Dina. Fa iza no nilevina tao amin'io fasana io fa tsy azoko ny dikan'izao ka. Angatsy hoe efa maty ianao. Tsy maty ary mamy fa zao hitanao sy tsapanao izao a. Ary tsy iza no milevina amin'io fasana io fa Ilily. Ilily? Izy indrindra. Le zoko vaviko. Lalina izany. Tsy ianao izany le vehivavy voalaza ny service de réanimation natsoaka ny telefônina teny amin'ny hôpitalika. Kanefa dia ny anaranao zao mihitsy no nambaran'zareo mpiasan'ny hôpitaly tamiko ary nolazainy fa maty noho ny fahaverezan-draha be loatra honiko. Anarana hoe ahoana no lazainy zareo taminao? Ravony Ardina ka. Ka samy Ravony Ardina ny voalohany anarako sy Lily e. Fa ny fanampony tsy navahanareo. Ny Ravony Ardina Hortense. Dia ny azy indray Ravony Ardina Julie. Ary nga loza-piarako dia ihany koa no nahafaty an'i Lily e. Izany tokoa. Naharay telefonina tamin'ny dokotera nanao fizahana azy izy ary laza fa vao ny sida. Dia asa raha taitra tampoka na nanina fa nivoaka ny trano izy ary nitondra fiara. Nefa efa ela tsy nitondra fiara ka tsy efa nifanena tamina fiara vaventy iray izany izy ary nifandona mafy taminy satria ny nandeha mafy raha teo koa. Ka dia nahatsirafina ny fifandonan'ny zareo saingy ny fiaran'ny Lily tena vomafy ary tsy ela izay nanjo azy. Mbola tsara fanahy moa ny olona teny amin'ny manodidina ny seho-loza ka izy ireo no nitondra ny Lily teny amin'ny hôpitaly izay mifanandrify tamin'ny tondrahana teo amin'ny hôpitaly ihany koa. Sady toa samy tao amin'ny service de réanimation nisy anay. Ny fanandrify izany ny andro sy ny ora ny tondranareo teny amin'ny hôpitaly ary ny fanampin'ny anaranareo tsy voavaka tao anatin'ny telefônina no tsy nampazava amiko ny tena mariny. Saingy tsy naposoko dia hoe Lily voalazanao voan'ny sida fa ahoana no navoasy? Raha ny namindra aretina sida taminy indray dia tsy nisy afa-tsy jauna satria mino aho fa tsy nisy lehilahy niaraka taminy afa-tsy jauna ihany. Izay olona madio teo am-boalohany saingy mpitondra aretina taty aoriana. Mampalahelo izany. Hay ve ka Lily izany no milevina ao am-pasanao e? Atahoana ary mamy a. Tsy arakaraky ny firiariana tamiko fofombadimba-zany ny farany. Avelao izy andrebetana fa sika kosa andeha hody amin'izay. Hody? Hody aiza? Any aminay fa ho aiza indray moa e. Ka zany raha mamonso ny fianakaviana mampatahotra anao dia fantary fa ry zareo indrindra no nampitady anao. Sady efa mazava aminy zavatra rehetra no tsy misakana ny fiarahantsika intsony izy. Isaky ny eto amorom-pary eto atsika ary mamy dia mitambeherina atao tsaiko avokoa ny lasantsika. Avelao hivalina ny lasa Ardina fa ny ho avy indray mpanjinina. Ka ny lasa ny ahoany tsy mba fanadino e. Eny e, maro izany kanefa lasa nampalahelo ihany raha ny afarandry Alain sy Lily ary menja sy totora sy eno no iveriny. Samy ratsy fahafatesana avokoa zareo afa-tsy izay mbola manefa ny sazina ny amponjatra amin'izao. Fa itsy andanin'izay koa ny ova fisainana ary mamonso ny fianakaviako ary nitsotra ny fanambadiantsika.
Ary ino sasy ianao no mirom-ponenana aty ambanivohitrareo? Dia tsy nanaiky tokoa mantsy ianao raha tsy nonona taty ambanivohitra tsika. Ka inona moa ny olana? Ianao manana tômôbila fitondranao miasa any an-drenivohitra. Za kosa afaka manara-po amin'ny fambolena sy ny fiompiana aty. Sady zany ny anarako tany an-davy. Mba tadidinao moromano ny faniriako hipetraka taty fony vao nentinao taty. 5 taona lasa izay. Taty tokoa ka. Saingy tamin'ireny tsika mbola samy tsy nananasa fa ankehitriny zako misera ary ianao mitana ferma goavana sy fambolena tsy taka-basy. Za kosa. Ka zany marina sa mamorona indray avy e? Ary mba tsaroanao koa ve zasy ianao le nanao ventsiventsym-pitiavana teto amorom-pary teto fa izay? Eno tsy dina. Ary vitako tsinjery reny veditsika reny hatramin'izao e. Misaotra betsaka kia. Etsoroako ny vato malalako. Dina, raha izay lasantsika izay ireo no atao tantara dia tokony ho ahoana ny lohateniny? Raha ny hevitra dia tokony atao hoe matiko velona. Matiko velona? Ie. Satria tamin'ny heverana ho andrindra fa efa maty no nahavelona indray ny fitiavantsika mandrakizay. Marina izany e. Fa jereo ange madiva ilentika ny masoandro ary mikopa-tanana farany voary ny tontolo ny tarany eny am-paravodilanitra. Indreny koa andeha ambonina mamonjy ny akaniny fa